Nandray eo amin'ny zanaka ary zao famantarany zao no anarak'izay mino amoka demony amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na de misotro zava-mahafaty aza izy de tsy hampaninina azy zany ametra tanana marary izy de ho sitrana ireny sitrano marary atsangano maty diovo miboka avoainy demonia efa nahazo maimaim-pona ianareo koa mameza maimaim-pona ary Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandra ihany no andrahako anareo kosa ary efa lazany izy de nanisy fofinaina ka ho izy taminy raisy mifanay masina na elkiza na velanareo de voavela izany ary na aniza kosa tsy avelanareo de tsy voavela izany. Amen. Amariny eto ny teninao Jesosy hoe manao andrivotra hira koa sy mimpanompoka tahaka le lafo mandory sy mandevina tia raha ny tananay de diovitsika ny tanantsika roanany de voly amin'ny tanana miala any amin'ny tanana ihany Jesosy zay rehetra roay mihitsy hoe miala any amin'ny tanako any zay tsy nambolenao Jesosy miala any amin'ny tanako ity ny asany ro tanana rehetrarehetra de voly fandrava amin'ny tanako iny miala devina amin'ny tanana iny zany roako amin'ny anaran'i Jesosy miala tsy manakery tsy manam-tanana vetabeta jangajanga tanana mpangalatra mpamon'olona miala amin'ity tanana ity tsy manakery tsy manam-pahefany zany leviny zany sotra indrindra Jesosy tia raha ny tanako ny tananay ampiasao hosolo tana masinao amoka afo zany Jesosy amotika sy andravarava ny fanjakany aizina zay rehetrarehetra ho voatendriny zany na ho a distance izany Jesosy na mivatana de ho mongomongo potika sy ravarava zany sy anana anjara itsony koa de mana masina ary anay araka ny habean'ny famindramponao de ndao ara yatsika Jesosy amotika sy andravarava ny asany devoly zay maneloelo eto amin'izao toerana zao koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela tsy manana Jakava Nazareta afanay mandevo ny asana akalan'olo vazima rehetrarehetra devina amin'ny afo masiny Jehova torako amin'ny anaran'i Jesosy avany Nazareta fa torako amin'ny rahany Jesosy ny fanjakany kalan'olo vazima levo amin'ny anaran'i Jesosy avany Nazareta levona ny fanjakany kalan'olo may levona Lucifera torako amin'ny anaran'i Jesosy miala eto amin'izao sezy zao miala eto amin'ity toerana ity nareo levona eny amin'ny WO zany miala amin'ny anaran'i Jesosy avany Nazareta levona amin'ny afony Jehova miala anaty maso any miala ny devoly mahady zambena miala anaty sofina rehetrarehetra any zany miala any amin'ny sofina sy maso any miala any amin'ny sofina sy maso rehetrarehetra any miala anatin'ny tarehany levona any amin'ny tarehy miala amin'ny devoly satana mahajambena levona any amin'ny tarehany any amin'ny lohany levona any amin'ny lohany zany miala anatin'ny fonay miala any amin'ny soroka rehetrarehetra any zany levona amin'ny afony Jehova torako amin'ny afo masiny Jehova miala may miara-miteny may amin'ny anaran'i Jesosy may levona ny kalan'olo may vazimba torako amin'ny afo masiny Jehova tsy manana anjara tsy manana fahefana fahatorana amin'ny rahany Jesosy avy any Nazareta atsipy avarina ny anaty lavaka tsy hitanonoa levona mandrak'izay levona zany sotra indrindra Jesosy fa misy andrata feno ary ianao amin'izao arivariva ny azoma izao mba ho hitanay mandrakariva Jesosy zany voninahitra ao zany na nisy ary nefa fanomanana natao Jesosy ny angatana de ampangino tsy laza afa-tsy avy aminao ireriany fa fahefanao zany manaiky ho fitaovana mahomby indrindra eo apela tananao ho fantsona mahomby Jesosy ary zay rehetra mieno an'izao fotoana izao na any atokantrano na any ivelany rehetrarehetrany na any amin'ny faritany de azo hery izy Jesosy ary mba hitombo ny finoany anao ka ho fantany fa lehibe zay ao anatiny nonony amin'izao tontolo izao ka de misaotra indrindra tompo misy andrata feno ary ianao reto ary zay Jesosy Kristy eto amin'ity toerana ity dera sy ankalazanao eny tompo tsy mahay zahay tahaka ny fanao ny anjely sy ireo olo-masina ny an-danitra any zay voalaza hoe mitala kotrokotroka tahaka ny varatra ary mirondrona tahaka ny ranobe fa tsotsotra ihany ny fahaizany amin'ny deranao raisy fa tena vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina Jehova tompony maro enika mivonina ny tany rehetra. Amen. Ndao ary sokafatsika ny baibolitsika eo amin'ny salamo hoetsika mame voninahitra an'Andriamanitra izany
salamo fa raiky amby zato. Salamo fa raiky amby zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo izany. Vita izay salamo zay de ny raha hoe mitsangana miazava ry tanoran'Andriamanitra. Ataontsika miredona tsara izany hira izany. Miara-mamakitsika rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe famindrampo sy fitsarana no ankalazaiko. Ianao Jehova no de raiko. Hitandrina ny lalànao marina aho. Raha oviana no tonga aty amiko ianao. Andeha amin'ny fahitsiny foko ao anatin'ny tranoko aho. Tsy ampitoetra zava-dratsy eo anoloan'ny masoko aho. Alako ny mivadika. Tsy ikambana amiko zany. Ny fo maditra hiala amiko. Tsy ankasitraka izay ratsy aho. Izay manendrikendrika ny namany mangingina dia ho fongorako. Tsy toako izay miandranandrana sy miavonavona am-po. Ny masoko hijery izay olo mahatoky amin'ny tany mba hitoerany ao amiko. Izay mandeha amin'ny lalana marina no hanompo ahy. Tsy mba hitoetra ao amin'ny tranoko izay manao fitaka. Tsy mba hijanona eo anoloany izay milaza lainga. Aringako isa-maraina ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany mba ho fongorako ny mpanao ratsy rehetra. Tsy ao an-tanànan Jehova. Amen. Mitsangana ka miazava ry tanora ry tanora amany izao no soa zao no suka miova sao ianao manenina sao no avo fivalozana tsangana mitsangana ka miazava ry tanora ry tanora izao no soa zao no suka miova sao ianao manenina zao no andro fivalozana o ry tanora zao no mety miova toetrana o ry vahoaka zao no mety miova toetrana vavaka risika. Voninahitra ny dia mbola sandatra ao anao trandry Jehova Andriamanitra rainy tsara indrindra. Lay Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra. Lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Tsy misy Andriamanitra tahaka anao izany. Tsisy Andriamanitra teo alohanao na ao arinanao. Fa ianao lay izy adraidray ary mbola ho mandraka izay. Tamin'ny andro ny tsy fahalalana eny no nieveranay fa maro be ny Andriamanitra. Ka nanomponay tapaka azy sovaty sy miteny. Fa rehefa nampahiratinao ny masonay jamba dia nahalala hoe kay tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao irery ihany. Koa dia misaotra anao zay raha nifidy anay tao anatin'ny fahadalana, tao anatin'ny vovoka, tao anatin'ny makakana sy lavenina anay. Dia nitsanonao mihitsy ny fahadalanay. Ka dia nomenao fo vaovao, saina vaovao zay dia tonga tahaka ny olona tsy manatsiny. Ka dia mbola afaka mijoro manoloana ny fahalebiazanao. Koa dia misaotra indrindra Jesosy misaotra fa maro be ny olona mba maniry te hiaraka aminay, te andre ihany koa Jesosy ny fampianarana avy aminao. Fitaovana fotsiny ihany izay fa ianao Andriamanitra mihitsy no milaza izay sitraky ny fonao rehetrarehetra. Fa mba izy ary zay androany no ny fantenanao manokana andre ny feon'ny filazany tsara. Amin'izao andro efa miasarotra izao dia hoy ianao any aparany ihany. Misy andro mahaory hoe ianao ho tia tena ny olona, ho tia vola ho mpandoka teny. Fa ianao kosa na metoko hoe fa ny akosa ho avahako ny mino sy ny matoky aho ianao. Koa dia misaotra indrindra Jesosy raha ny tena marina dia tsy ampy ny fisaorana ianao. Raha ny soa rehetrarehetra nataonao tamin'ny fiainanay. Fa tsotsotra ihany mba hideranao zahay anakambana ny feo anay amin'ireo anjely any an-danitra any raisore Jesosy ny fisaoranay sy ny fideranay ianao na dia tsy mahay tahaka andreo ary fa tsotsotra ihany fa vokatry ny fonay manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enika mivoninahiny tany rehetra. Amen. Eo ihany am-pitsanganana
hira anankiray hoe afatry ny lanitra no ambarany atsika tehaka zany atsika fanandratantanana ho fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity andro an'ity taritiny vehivavy sy izy rehetrarehetra manana feo zany afatry ny lanitra no ambara mpitondrany wa ianare raha olombelona raha mialy dia miomana averina fandrony afatry ny lanitra no ambara mpitondrany na mpitondrany retanora mba ianareo raha olombelona raha mialy dia tany miomana any an-danitra ny sy ilay tanàna sanomaso tetavely dia irahira ny famaly no manaso lany sanyreno fiainana any an-danitra ny sy ilay tanàna soa sy tetavely dia irahira ny famaly no manao sisilany sanyreno fiainana any an-danitra tehaka ho an'i Jesosy ary sotra Jesosy voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any alleluia masina Jehova tompony maro enty mivoninahiny tany rehetra mipetraka isika rehetrarehetra dia mamerina trany ny fiarabanantsika ny amin'ity zoma mahafinaritra be ity indray averina foana ihany fantiantoka ny mianatra matetika ny mivavaka raha vao tsy arahana fakatoavana ny lohahevitra androany isorantsika ny katezoa fa vokatra iry zareo androany anao zay ho afaka mihitsika anoanana an'izy ireo amin'ny asa zay ataony andrandray mantsy iso dia adiniko no milaza an'izay fa raha vao variana eo fa vokatry ny katezoa androany dia manohana azy ireo tsika ary miaraba azy ireo nizaniza tsakany an-tanana raha misy katezoa tonga eto amin'ity androany ity sotra tompoko misotra anareo mihetsika tehaka ary zareo solitenany katezoa misotra tompo falitsika mifanohana zany ve le tehakinareo ataovy tsara hoe le tehaka ze mamerina foana ihany ny manompo dia tena mila atao amin'ny fo mihitsy tsy mahita ozy ny tanora tsy mahita filinao ianao tsy mahita fahafinaretanao ianao raha vao tsy mahita ambiance ozy raha matoy zay rehefa tsy ataonao amin'ny fonao dia akamamina mihitsy zany io manompo io io zany tsy hoe terena fa hoe tena maminao mihitsy hoe tiako raha nga zany manompo an'Andriamanitra zany dia io miankina aminao sy ny sainao ihany io raha mihira ianao ka ataonao fonao mihitsy le hira dia tena tsapanao hoe mahazo hery ianao dia faravotsy ianao irainao fotsiny io fa inga tsy maintsy iraina dia mihira dia lasa tsisy niny lasa ohatrany hoe hira fotsiny routine le izy nanazavo zany tsy teny Tsaraonenina fa malmo fifadikanina ny teny maraina larbi moa izy iny hoe zay hoa dia ty zavatra ty raha mamerina ty aminareo foana dia tsy hoe tsara ny tany raha nilazany zany kio pastera teto lalaina anankiray tsy hoe tsara ny tany fa misy zavatra hoa zay hitantsika tany amin'izao tontolo zao dia ny zavatra tena marina nefa dia Jesosy no nampianatra anazy fa zao tontolo zao no mahay mitrandraka anazy dia nilaza taminareo hoe marina ve samy pastera fa nisy baiboly marina ve any amin'ny doany eno misy ho any misy baiboly any dia misy manao hira fiderana any dia misy fotoana ary misy tenin'Andriamanitra any dia misy jiro mirehatra any dia mitovitovy mahasamihafa azy fotsiny dia ny loko mena jaky sy ny mainty ny tena manjaka any fa ny fotsy no aty ampiangonana dia raha mijery ianao le fomba fanompoana satria fanahy le tompony samy fanahy zany na Andriamanitra tsy hita maso na le devoly tsy hita maso fa le fanompoana no hitanao kokoa hoe somary manatombo indraindray amin'ny lafo ny fanompoana ary zareo satria izy mifantoka maro manantena hoe misy zavatra ho azony ao amin'io zay tompony io dia raha nilaza taminao ohatra anankiray ny hoe nisy taonao tamin'ny nianatra hypnotisme izahay dia nanao point noir da misy taratasy ohatr' zao dia asiana point noir zay eo dia apetraka iny point noir eny da voalohany zao dia mpanjinina ela be izy io mpanjinina tsy izay koa no atiako atovava fa misy lesona ho tsoatsika ao anatiny ao
de rehefa jerenao io a de ela mielo le poinao ary de mijery an'io de matanjaka ny sainao sy ny ozamasonao ary ny aparatiko anao de plus ianao zany mibanjina an'io point io a maharitra maharitra ohatra tamin'ny voalohany tsy mipimaso mihitsy ianao 2 minitra 2 minitra de jakanao zany fa mangirifiry be eo masonao io de satria tianao ny atonga am'le tanjona misy tanjona omena eo zany hoe rehefa tena matanjaka masonao de reto avy ny vokatra azo rehefa misy olona jerenao a de banjininao fotsiny le olona de zay zavatra tenenao tonga de manaiky olona io rehefa tonga am'ty de ianao zany te ho tonga am'le tanjona de manaiky an'izay zavatra atoriny eo azonareo tsara za fanazavako zany hoe rehefa misy tanjona anankiray tena tianao atongavana de miezaka ianao mahatratra an'le tanjona de mahay moa zany amin'ny fahatandroana hoe mba tiako rangazany hoe mihipnotiser olona zany tam'izany moa zany hoe mahay am'le hoe vehivavy resa behivavy hoe mba tiako raha hypnotisena ny vehivavy jerena de tsy mahetsika eo de baikona fotsiny zany tao anatin'ny loha fa za moa efa lasa zany fa raha matokory tsy nataoko an'izany so de taitretrenareo fa taty arina fa tsy zany nazahoako azy fa hoe misy tanjonao anatin'ny lohanao zay maminao ny olona zany a raha vao misy tanjonao anatiny kahakamaminy de tsy manaiky izy fa mitady moin rehetra atsatrarany an'iny raha kamamitsika ny manompo an' jesosy a de tsy voasakana nininy tsika fa tam'izany o a 1 minitra 10 minitra mafy be zany mibanjina zavatra 10 minitra tsy mikipy zany mangano hoano mihitsy ho masonao hoe mangiry firy fa eretanao mitombo 15-20 minutes zany hoe 30 minutes tsy mikipy maso mibanjina marary manaitaina daholo fa rehefa mezatra amin'ny masonao mezatra de mba vitanao na adiny ray ary de miamatanjaka de misy zavatra atenenina moa eo sy atao fa zany tsy idirantsika lalina de taty amin'ny fiainam-panompoana an' jesosy oa zany etrehtra hoe ahoana ary zany jesosy fomba inona ary zany a natonga satana mianatra an'izany de rehefa nijery a namaky ny Matio le Matio a toko fahenina jerekely nge fa famenatsika iny le Matio toko fahenina zao tsara le Matio toko fahenina raha nampianatra ny olona hivavaka izy Matio a toko fahenina izay fahenina 6 aloha fa maizina kely eto amiketo a de tsy maintsy hitady lampe de poche kely aloha ao raha Matio so de mba misy le lampe de poche eny aminao iny zava-drindra tsy maninona raha misy Matio a toko fahenina de jerevinareo tsara ngely hoe toko fahenina andininy fahenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ianao kosa raha mivavaka de maninona ozy izy midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao mivaravaranao de tsika zany sady mamezaka mamerindesony fa zao koa moa mandeha amin'ny YouTube le izy de mba ahafahany any amin'ny rehetrarehetra mandray lesony de eo zany mandinika hoe rehefa mivavaka de makao amin'ny efitrano mangina ino ary zany ny dikan'le fahanginana zany de efa nazavaina teto zany fa sady mamerina no maprisika anareo hoe enaro le izy enarana trandrahana zany le zavatra enarana atao ina le zavatra enarana trandrahana omena anareo eto amin'ny zoma fanavozana de trandraho any an-trano de le atao hoe efitrano mangina zany de hoe roa le izy sady miezaka mampangina ny sainao ianao tsy eritreritra ozy izy tsika sady mamerindesona fa kopatanana ho any amin'ny YouTube rehetrarehetra any sy any amin'ny Facebook any miezaka ianao zany manakatona ny varavaran'ny sainao rehetrarehetra tsy erikerika amin'ny zavatra hafa hoe fianarana na le olanao na le zavatra manjoanao fa akatona mba hanokafana varavarana tokana ihany de ilay fitediavana an'Andriamanitra le sainao zany ampianarinao hoe hitady an'Andriamanitra tsy amelako raha tsy mahita an'Andriamanitra teo ny problème raha raisina arabaka teny zany na hoe amin'ny baiboly satria fandringanana le resantsika azo elana ve mifandringanana de tafiditra ao anatin'izany zao zavatra resako anao zao hoe ny olona ringana mantsy de ny olona tsy tafaray amin'Andriamanitra de antany ianao ahoana kay paster ny atafaraisana amin'Andriamanitra raha tao amin'ny fotoan'andro ny Egypta tany Egypta ny zanak'Israely de nilaza ny anjely hoe zay misy ny raha ny zanak'ondry tsy aringana de aty amin'ny testamenta vaovao zany de hoe zay mandray an' Jesosy de tsy ho aringana iny entre parenthèse fa hitaditsika hoe ahoana ary ny atao mba hahafahan'ny olona miray am' Jesosy de zany atorina anareo zany lakile hoe rehefa mivavaka na ao am-piangonana na any an-trano de zao mihitsy ny saina hifantoka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra de ozy izy Jakoba hoe marina fa io ny rahalahako amono asa ny enjika fa tsy amelako anao androany raha tsy tahinao tena hoe tsy amelako anao ato aminao ny famonjena ato aminao ny misy ny heriko
de zay le hoe tsy amelako zay zany de hoe manokatra varavarana ao an'Andriamanitra rery ihany a fa tsy zay olako aty aloha iny olako ihany fa zao tsy izay ny mpanjiniko tsy ny abean'ny fahavaloko manenjika fa ianao Andriamanitra fa rehefa hitako ianao a de milamina ny zavatra rehetrarehetra de ny saina zany a no ampianarina hitady an'Andriamanitra ka raha nyresaka zany an'le hoe taratasy fotsy misy point noir de efa nanazava taminareo hoe nen'ny Satana hoa hafa mihitsy satria raha misy zavatra fotsy be ohatran'ity na ohatran'ity lamby ity na ohatran'ny ririndrindry raha fotsy be daholo ary ato ka misy point noir ray eto a de nen'ny Satana tsy le zavatra fotsy nijerena fa le point noir te ilaza zany hoe raha misy zavatra madio eo raha misy zavatra tsara maro be eo de tsy le zavatra tsara nijerena fa le zavatra point noir anankiray azonareo ve zao zany zavatra resahako zany ao amin'ny Satana zany a de tsy akitady ny fahatsarana sy ny fahamarinana fa raha misy zavatra fotsy reto zany raha misy iko tableau ngeza be ka misy point noir ray eo de iny ny mpanjinonao iny asain'ny Satana mpanjinona zany ny faharatsiny asain'ny Satana mpanjinona zany ny faharavana asain'ny Satana mpanjinona ny fahampitehany ao amin'ny tontolon'ny hypnotisme sy ny dikony ara-marsio sy ny asan-devoly a de tsotra ihany inona ny zavatra ahafahana mamodika ny fainam-panahin'olona ray de ny zavatra ratsy no asaina banjin'ny olona isan'andro de le point noir io resahany io zay koa no mahatonga an'ilay marika kongo fo misy maintimainty de misy fotsifotsifotsifotsy maro be ny antony fa tsy ho azavaiko aminareo androany misy antony daholo reny fa ny zavatra azo lazaina zany de hoe ao amin'ny tontolon'ny ara-panahiny asa maizina de na misy zavatra fotsy be da be ao de ny mainty ny jereny raha olona ray zany tsy mazava saina tsy nandray an' Jesosy de na misy soa nataonao taminy be da be ary ka nisy zavatra ray mety tsy nety nataonao na ny heveriny tsy nataonao taminy de tsy tsarony le zavatra tsara rehetra nataonao fa le ray iny ny tadidiny mahita an'izany ve nareo tsy mahita an'izany raha misy olona zao a zatra namenao voly menao fa misy olona hoa efa nataonay vady an'izany menao izy isaky mangataka menao izy 10,000 menao izy ray alina menao izy ray tena menao zay rehetrarehetra tena any aminao izy fa ndre mandeha tsy afaka namiasa ty tsy nisy taty amiko fa taoriana an'izay tsy ampafirin' zay niasa tamin'ny radio kory pasteur mba lasalasa de manadino tonony teo daholo ny alahelony de gaga hoe oralahy ndre mandeha tsy afaka namianao a de maninona no ataonao ohatran'izany de fantatro am'izay fa nitoetsain'olo efa zatra mangataka sy nitoetsaina zatra miiba de tsy mieritreritra ny fahatsarana fa ny faharatsiana foana ary raha misy olona tsy nandray an' Jesosy zany a ka nanaovanao sototorana volamena ary de tsy hita mihitsy io volamena totro aminazy io zay zany mahatonga ny tompo hoe ny rahalao amin'ny tompo ihany ny tsara naovana soa tsy hoe tsy manao soa amin'ny hafa fa ny olona mahalala an' Jesosy ihany no mahafantatra hoe soa zany nataonao zany fa raha manana ray-tapo anao a na ny fanananao ray manontolo ary menao an'io ka tsy omenao indray mandeha de teny aminao am'izay tsy ampafirin'izay mananao a de tany saina eo am'izay a zay rehetrarehetra nampalahelo azy izany a no mahatonga atsika mianatra hoe ny ato amin'ny tontolon'ny fifoazana tsy mibanjina faharatsiny na misy zavatra mainty be ndray areto ka point ray fotsy no menanao a de aza mijery le rehetrarehetra mainty fa le fotsy ny jereny de misy testa psikolojika nataon'ny manam-pahaizana mantsy ny alalàna ny toetsain'olona ray raha nasiana very eto a de misy rano ao anatin'le very ny atsasany a tsisy rano ny atsasany misy rano de rehefa nanontaniana ny toetsain'olona sasarehetrarehetra hoe soraty inona ny hitanao de maro nanohatra hoe za mahita vera moitié vide de misy nanohatra hoe za mahita vera moitié plein de teo nafana nanavaka hoe reto toetsain'olona milaza moitié plein reto ny tsara raisiny fa manana toetsaina tsara lavitra kokoa no le moitié vide azonareo ve zany resan'izany zany hoe ny olona vonina androso sy ny olasa lavitra de tsy mijery ny fahabangana sy ny tsifisiny fa mahalala hoe misy aloha eto am-pelantanana de miainga am'izay misy aloha za mazava sa tsy mazava ve aloha zany ato amin'ny Kristy a tsy mampijery anao izy ny zavatra tsy anananao na ny tsy hitanao maso aloha fa le raha am'resaka ara-fivelomana fa mamijery anao izy hoe inona ny misy ao aminao ao zay le ato am' Jesosy zay de mila mianatra an'izany tsika ka ny fibanjinatsika zany a any Kristy raha resaka le point noir elako am'izay iny fa ny olona ray koa zany a tokony azoto eritreretinareo hoe nen'izao tontolo zao raha point noir ny jerena ianao manana an'ity tenin'Andriamanitra be da be ty ny olona afaka mahita fiainana de ny olona afaka mandinika baiboly tahaka ny jerevana an'le point noir teo
mibanjina n'io baiboly io izy a de mijerina eo isan'andro arak'izay tratra. De zao ny ataony, raha maka frazy ray izy de io ny banjiny ny diniany a sy averimberiny ao anatin'ny sainy. Inona hono ny tiany zany teny zany olazainy. Averiko ihany, ny olona afaka mahita fiainana ao anatin'ny fianarana tenin'Andriamanitra de tsy ny olona mitady vaovao lava. Ampianary vaovao indray zay pastera, inona indray zao ny lesona vaovao, tsy izany. Fa ny olona vonina hoe inona moa le efa hitantsika, de inona ao anatin'le efa hitantsika ny mbola tsy nianarana sy ny mbola tsy niainana, de mandinika frazy anankiray de mamerina n'iny foana. Inona moa le tenin'i Jesosy? Ohatra, za zao a nisy zavatra nahasarika ny saiko tao anatin'io baiboly io tamin'izaho vao nandrain'i Jesosy. De ny teny anisan'ny azoko tao de le hoe esory ny vato. Ao anatin'ny filazantsara misy an'izany hoe rehefa nangana ny Lazarosy Jesosy de laza hoe esory ny vato. De nandinika an'io teo hoe inona le esorina vato ahoana. De eo am'izay Jesosy amin'ny 4 maraina na amin'ny 3 maraina mandinika an'io. De manomboka manome teny am'izay Jesosy, hitanao zao ny atao hoe vato misakana, ny fahotana, ianareo tsy mety manompo, ianareo tsy manolo teny, ny famonjena efa vita, fa vato misakana ho ahy tsy nahafahako manangana ny Lazarosy a le vato boribory iny. Zara te hamonjy olona ray, raha mbola misy vato misakana de tsy afaka hanangana azy mihitsy a. De iny teny iny fotsiny fa nazahoako toro-teny be da be ao anatin'ny saiko ao. Zany hoe ny olona vonina handinika tenin'Andriamanitra de na frazy ray ary no hitanao ao de ampy a ahafahan'i Jesosy miasa amin'ny fiainanao. Andriamanitra nilaza fotsiny hoe misy iny mazava. De naninona ny mazava? Frazy kely zany e, misy iny mazava. Dikan'izany zany ao anatin'io tenin'Andriamanitra io misy heriny io teny io. Ka raha mahavatra zany ianao mandinika teny ao amin'ny baiboly ao, averimberinao dinianao maharitra, mety fefakadiny, atsasakadiny, inona re Jesosy a? Tsy mijanona fotsiny hoe ka tsy haiko ane, ka tsy takatra ny tsisy na hay an'io zany ho atany kibo mama. Fa mila mianatra. De antan'io Jesosy, inona Jesosy ny hevitra zany a? Azavao amiko. De maka fotoana mihitsy ianao mandinika se méditer amin'ny tenin'Andriamanitra, mandinika teny, inona zany Jesosy a? Tsy amelako anao fa atoroy a, inona ny hevitra zany? Tsy malaky miabandonina rehefa manompo an Jesosy. Manandramy ianao mijery point noir zany 15 minutes fa tsy vitanao zany. De zany angamba natonga nanana toe-po na toe-tsaina tia maharitra zavatra ray. Hoe efa tany amin'izao tontolo zao ary a Jesosy, vitako zay nampanaoviny tany hoe tia atao ny heretako. Ko ahoana moa atao aminao a Jesosy ny tsy anana faharetana? De ny olona manana faharetana ihany no afaka ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Noho izany mila manana faharetana. Raha teo afaka amin'ny fandringanana koa zany de mila manana faharetana. Averina mila manana faharetana. Tsy izay nanomboka no vonjena fa zay maharitra hatramin'ny farany. Zay ao mifanompony. Raha misy olona mikrosy na manao 100 mètres, tsy fihetsiketsiahana be ety ny lazana hoe mpandresy olona anankiray io. Betsaka ny olona vao mikrosy mihetsiketsika be mihitsy. Eo, style zao, atao daholo zao grand écart, atao daholo de ianao zany raha mijery enjany io raha io, enjany io raha io. Misy tena nisy zavatra nisy zany tamin'ny Olimpika. Le inona moa le afrikana ray a tsy de manaotra le ataon'le vazaha fotsy tretra. Fa eo fotsiny izy de misy anaran'izay moa fa tsy tadika Etiopianina zay izy. Lava be. Io a juste fotsiny manao ohatran'izao eo am-piste eo de manao ohatr'izao fotsiny izy. Anao 100 mètres izy, anao 1000 mètres. Fa iretsy le fotsy manao alefa daholo ce style. Alefa. Ohatrany hoe raha mijereo zany ienjan'ireo zany a. Ienjan'ireo zany a. Fa le ray vao nanomboka am'izay le ray efa maka concentration hoe riny anantanjoko. Reto varina amin'ny fihetsiketsehana be. Pan! Lasa am'izay izy nakatsomora 1000 mètres angamba izay. Fa tamin'ny farany am'izay dinganiny daholo am'izay izy ny tonga voalohany. Zany hoe tsy ny fihetsiketsehana be no milaza fa tafitanao ny zavatra ray, fa le fanananao faharetana. Ka aty ampiangonana ny kristianina mila ampianarina hoe anana faharetana. Raha niresaka izay tao amin'ny radio tamin'ny talata de gaga mihitsy hoe ay ve tena mila ampianarina marina zany Jesosy. Olerana bavireny antsy hoe pastera zay vao azoko maty ozy izy ny mamako moa ny dadako. De kivokivy hoe fangavy ay nefa mivavahana izy nefa maty ihany. De kivy be a pastera hoe fa zany ve le Andriamanitra malivavaka. De niteny zay tao amin'ny radio hoe valim-bavaka koa angena ny olona nametrahan-tanana ary de maty. Valim-bavaka zany satria vao nandrain'i Jesosy de nalainy aingana mba tsy ho very. De zay izy hoe misaotra betsaka fa zay vao azoko am'izay. Fa ny heveriko hoe tsy namaly Andriamanitra. Eny fa nan'Andriamanitra tsy mamaly, heverinao tsy mamaly vavaka koa rehefa valim-bavaka zany. De nanazavana zany tsika tao amin'ny radio hoe na Jesosy Kristy ary ange nivavaka tao Getsemane fa tsy namaly azy Andriamanitra.
Efa valim-bavaka zany satria raha namaly azy Andriamanitra tsy nomboana teo ambony hazo fijaliana izy tsy voavontsika mianakavy. Mazava aminareo ve zany? Misy fotoana zany Andriamanitra mety tsy mamaly anao androany fa valim-bavaka ny anaran'io. Fa tsy hoe rehefa tsy miteny Andriamanitra dia tsy mamaly. Tsy hitanao mihitsy ve le fahoriako Andriamanitra fa fampianaranao anao. Dia zay voatakatry ny olona hoe ay ve zany misy zavatra zany mila ianarana ao amin'ny resaka fanompoana an'Andriamanitra. Ny faharetana aloha ny tena mila ampianarina antsika. Tsy maika fotsiny hoe rehefa nanomboka za ve efa nandrosom-piomana, zany hoe pasteur narary fa efa za zao efa nandrosom-piomana, za zao efa nanao katekomena, za zao fa ahoana ihany mbola tsy mivany io lako. Aza maika any amin'izany fa efa tsara aloha efa ndroso ianao hoe fa mahareta aloha fa zay mahatratra amin'ny farany no vonjeny. Andriamanitra zany zay natonga antsika niresaka teto tamin'ny tapa-bolana ny hoe aza mampanapana tena olona mihitsy ianareo ianao tsy maintsy sitrana. Za ma efa niresaka an'izany mihitsy tamin'ny tapa-bolana izy iny angambany hoe tsika aza maika rehefa miasa amin'ny olona marary mafy dia hosotrany ho atsangan Jesosy ianao fa aza dino fa misy karazan'olona raha vao mibebaka dia alainy Jesosy. Ka so maty le olona dia laza ny fianakaviana hoe aiza koa le lazain'le mpiandry hoe hositraniny nefa izy maty fa fanasitranana mandrakizay koa nge ny fahafatesany. Fanasitranana mandrakizay ohatra daholo zany resahana amintsika zany. Ny fandiniana tenin'Andriamanitra zany no tsy ampy amin'ny kristianina. Raha tonga ao am-piangonana ianao zany mampirisika anao aza variana mijery sy mitango lalitra fotsiny aloha fa sokafo ny baiboly dia mandiny teniny raha vao miditra ao am-piangonana na ao an-trano. Dia vakio ny teny anankiray raha naka-teny ianao dia angatao Jesosy inona reny hevitra zany Jesosy, inona reny hevitra zany Jesosy, mba hazavao amiko zany Jesosy inona kainy hevitra zany. Zay le monsieur méditer mandinika ny soratra masina dia akatonao ny varavarana rehetrarehetra ny amin'ny lohanao any fa sokafanao ny varavarana ray hoe hitady an'Andriamanitra ianarany zany zavatra zany. Dia ao anatin'le fidediavana an'Andriamanitra manao an'le hiritsika hira fiatsoana fanahy masina, miantso ny fanahy masina. Zay le natonga antsika teto namitina hoe rehefa nampianatra dada tamin'ny lady any raha zany zay moa namerina kely dia hoe ahina tsara pasteur fa efa irava ny fotoana ka fo kely le fotoana. Rehefa hitady an Jesosy ozy izy dada dia reto avy ny atao mamaky John 16:13 ho an'izay tsy nandray dia mbola raisy fa averiko satria zao mandeha YouTube mantsy mandeha maneran-tany dia mba mahita an'izany daholo maneran-tany. Raha marary mafy na manana olana be ny olona ray ka te ahita an Jesosy dia reto ozy izy ny tenin'ny dadany atao mamaky ny John 16:13 izy aloha ay manao akanjo zay anaovany eo na akanjo fotsy akanjo masina mamaky ny John 16:13 izy vita zay dia manao hira 41 na hira 408 vita ny hira 41 na 408 dia mibebaka amin'ny fahotany rehetrarehetra izy dia vita ny fibebahany amin'ny fahotany rehetrarehetra dia avy eo izy mangataka amin'izay fanahy masina vangio dia vangio ampafantaro vita zay dia matory amin'izay dia aza miresaka intsony. Dia zay teny zay mihitsy ny dika an'ilay hoe akatony ny varavarana rehetra. Le manao hira 408 zany dia manokatra ny varavarana ahafahanao miray amin'Andriamanitra hibebaka ianao ao anatin'le hira zay atao. Dia le mamaky an'le John 16:13 iny le teny anorenanao an'le fidediavana an'Andriamanitra. Lay John zany ny lakile, lay tenin'Andriamanitra ny lakile mama satria hozy Jesosy hoe ianao zany tsy afaka mangataka zavatra tsy nitenenin'i Jesosy tsy napana tenainy. Dia raha vao miresaka amin'ny Jesosy ianao dia asio tenin'Andriamanitra foana rehefa mivavaka. Mazava aminareo ve aloha le fanazavana treto hoe rehefa mivavaka dia asiana tenin'Andriamanitra foana ao anatiny. Karazany fampatsehivana hoe Jesosy araka ny teninao amin'ny John 16:13 hoe raha ho avy ny fanahy ny fahamarinana. Dia ozy Andriamanitra hoe za no niteny an'izany, za tokoa no nilaza an'izany. Dia mihaino anao izy. Vita iny dia manao hira ianao. Le hira amin'izay zany ifantohanao ahafahanao mibebaka, isotomanao amin'izay ny herin'ny fanahy masina ahafahan'ny fanahy masina miasa ao anatinao, amangy anao, ampahafantarany ianao ny zavatra rehetrarehetra ho avy. Dia mahavy eo amin'izay izy vita zay fibebahana amin'izay nataonao ampatsahiviny Jesosy ianao daholo vita zay dia matory aza miresaka. Dia mahatonga an'ilay hoe aza miresaka raha vao miresaka amin'ny vadinao ianao na ny zanakao dia manokatra varavarana hafa indray zany dia lasa iny ny tadidiny sainao dia tahirizina dia manofy ianao raha alina dia tsy le valim-bavaka nofisinao fa le resakinareo mivadina na le resakinareo mianaka. Mazava aminareo ve hatreo aloha? Mazava ve tompoko? Dia mahatonga ny hoe tonga dia matory dia hoe aza miresaka nin'inona amin'izay tsy misokatra amin'ny zavatra hafa intsony ny sainao afa-tsy ao amin'Andriamanitra irery ihany. Connecté anao zany amin'iny dia aza mivilitsony fa iresaka aminao amin'ny vatana amin'izay Andriamanitra. Dia amin'ny ankabehany tokony tsy maintsy miresaka aminao Andriamanitra.
de manofy ianao, de le nofinao iny amin'izay no adikan'i Jesosy anazavany aminao hoe tiany mampalahelo ana ataonao, mahatonga ny aretinao ka mahatonga anao ringana. Azo ialana ve ny fandringanana? Eny, raha ohatra ka vonina anao ka tapa-kevitra hiala ao anatin'ilay izy, de inona ny ataonao anatin'izany? Antanio an' Jesosy, inona Jesosy le fahotana maharingana, mahatonga an'iza marary lava, mahatonga an'ity kansera ity, mahatonga ny fiainana ohatran'izao, de sahy mihitsy mantany inona Jesosy. De rehefa manofy ianao ao, de efa nanazavitsika teto ny toeny raha azonao le nofy, tonga de ataovy le nofy ary aza irana aman'olona. Raha nahazo nofy ianao toy Jesosy ny mampalahelo aminao, voantso mpiandry ianao, de aza mera mivadinao hoe za very vadiko mahazo manao mpiandry sa tsy mahazo manao mpiandry, satria tsy ny vadinao ny antso anao fa Jesosy. Mazavatra eo ny tenin'Andriamanitra zany na ny baiko na ny zavatra omen'Andriamanitra tsy olona no erana aminy fa izy Andriamanitra naniraka anao. Dikan'izany raha vao mahazo valimbavaka ianao de tanterao avy hatrany ilay zavatra, aza angatahan'andro, fa plus ianao ela de mijanona ela koa ny olanao. Raha tsy azonao indray le nofy de azo atao mihitsy ny midongy, zananao an'izany hoa tamin'i Jesosy. Tena tsy azoko Jesosy ianao nilaza ao anatin'ny soratra masina hoe raha ho an'ireny olona ireny de fanoharana natao aminy. Fa ho anareo kosa satria mpianatra ianareo de ampahafantariko areo na de ny zava-miafina ary. Raha mbola mba mpianatra ho ihany Jesosy, mbola anatsoanao raha mbola ianao mba niantso raha mba ianao mba hazava ho amiko re Jesosy izany nofy izany mba midongy aminao matory ianao manofy fandronina fantelina, tonga de ataon'i Jesosy mahazava be io nofinao io, tsy ataony fanoharana intsony fa asehony aminao mazava be le nofy. De iny amin'izay ny tanterahanao hoe ohatriny ianao le nijoroko tany an-tsarony ianao hoe nisy lehilahy nitofiriko ny tontolo ohatran'izao tao anaty nofy, hitako tsara ny tarehany, hitako le nataoko nandeha raha be tamin'ny akanjo tonga de fantatra hoe ihany ty lehilahy ty ny ampitson'iny ihany tonga de nifamela tamin'le olona. Vita zay maivana taorinan'izay. Le en paix zany de ateneniko aminao hoe tsy hoe ianao sitrana natao hoe en paix na ianao manan-karena, fa ny atao hoe en paix ianao de hoe tafaray indray amin'i Jesosy de mahita fitsaharana. Ny fitsaharana zany tsy milaza hoe mivany olanao, fa eo ihany le olana, mety eo ihany le problème, mety eo ihany, fa ianao manam-pitsaharana hiatrehanao an'le olanao, tsy manatahotra ianao. Itsika diso foana ampianarin'ny Satana hoe ny atao hoe fiadanana de hoe tsy maintsy manan-karena, tsy maintsy mivany olanao, tsy maintsy misokatra ny tsy izany. Fa raha nikatona ny ranomasina ny olona rehetra tsy nanana fiadanana. Mosesy tsy alao ve maty tany Egypta ihany inay anezay mitabataba izy mianakafy satria tsy nana mpitsarana. Fa Mosesy efa tafaraka tamin'Andriamanitra ny lalala hoe tsy mbola hitanareo ve nefa nataony tany Egypta, inona ny mampanahanareo? Raha ainy namoaka antsika tany, ainy manokatra ny ty ranomasina ity. Manam-pitsaharany Mosesy satria fantany ny Andriamanitra zay tompony. Averiko ihany, manam-pitsaharany Mosesy satria fantany ny Andriamanitra zay tompony. Averintsika tsara hoe nanam-pitsaharany Mosesy satria fantany ny Andriamanitra ny tompony. Mahatonga anao tsy manam-pitsaharana satria tsy fantatrao marina izy le tomponao. Raha fantatrao fa Jesosy Kristy ny fanahy supérieur amin'ny fanahy rehetra de anam-pitsaharany ianao. Raha fantatrao fa izy le mpanao fahagagana de anam-pitsaharany ianao. Tsy matahotra nininy ianao. Matetika tsy antanina mohatra amin'izay rahanareo tamin'i Jesosy moa nisy nampahory anareo de mamaly daholo ny mpihina tsy misy. Fa miala eo fa wala tsy pasteur le vadiko le ohatran'izao olona na daholo ka izy mianakavy reo. Zany nge resany tsy manam-pitsarana marina itsika fa tena manana. Za tompoko efa niainana zany. Vao avy mifamela tamin'ny fahavalo koa avy mifamela tamin'ny olona nananady amiko tena za mihitsy ny teny Jesosy na zao ary ianao nitongany amin'ny rahalanitra alainao tena tsy matahotra. Tena tsy matahotra, tsy amin'ny saina fa henoko mihitsy hoe tena tafaray amin'Andriamanitra, tena sambatsambatra Jesosy, tsy sitrana teony eo ange za za nge tsy hoe vao mifamela tsy te iny fa niala le tsetsy natao amin'ny foko mandangera ny teny an'izany. Fa sepotra asmatika be fa za tena henoko hoe soratra Jesosy fa henoko zao mifanahako fa tafaray aminao. De rehefa tsapanao fa tafaray amin'Andriamanitra ianao de tonga ao anatin'iny fitsaranao amin'izay ny fanasitranana ny nofinao rehetrarehetra. Zany hoe raha tsy te ho tratra amin'ny fandringanana de ny fanahinao mihitsy aloha ataovy tafaray amin'Andriamanitra aloha. Aza maika ny ara-nofo fa ny fiainam-panahy mihitsy ny ataovy zay atafaray
amin'Andriamanitra raha tsy te ho tratra ny fandriganana. Ataovy tsapa ny fanahana hoe raha ny bebaka teto ianao zao mandohalika, de tsapanao hoe zany fa tonga Jesosy efa nijoro vavimbelona taminao tamin'izany hoe tamin'ny vadiko le narary, de tena rary mafy, de tena nidongy hatramin'ny 112 vitsy zay tena naheny feo atao misofoko tao tamin'izay le niteny ohatrany amin'ny teny sasy ohatrany manao an'izany ohatrany fiteny tsy haiko izay mihitsy, fa io misy tsy haiko le fiteny raha veriko eto moa nare zany tokoa fa ohatrany tsy haiko ohatrany hoe fiteny tsotra, ohatrany manao zavatra ohatran'izany le frazy, tsy haiko ohatr'izay le teny tsy fantatra nataoko, fa henoko mihitsy le teny ao anatin'le izy nilaza hoe andany ianareo matory, ndana amin'izay pastera matory fo zano anasitra anazy. Niala teo nyteneniko ny hoe ndanareo matory fasitrana. Marary izy amin'izany tsy hoe sitrana teo fa marary. Fa zay nanam-pitsarana satria Andriamanitra nyteny ndana matory fa za amin'izay ny andray atana anazy. Reny ny fanahiko mihitsy hoe tena zany Jesosy fa tonga de tena natory satria reny ny fanahiko hoe efa mibebaka de ny famela heloka. Ny mahatonga antsika tsy mety manana fitsarana satria tsy mety mamela heloka. Tsy tafaray amin'ny Jesosy. Ary marina ny teny manao hoe zany tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavontsy, fa ny heloko reo ny hevitra mampisaraka anareo amiko. Misy fahotana tsy mety elan'ny olona de io ny mampatahotra azy. Fa raha tsaronao fa tena namela heloko Andriamanitra, tena bebaka, mahazo mandry ivony vato ianao ninina tonga eo fa amela heloko anao Andriamanitra, de avy alo izy hiasa amin'ny fombany amin'izay aorianan'izay. Mazava sa tsy mazava fe zany, de ataovy zany sy atafaray aoko sy aminao amin'ny alalan'le fifantohana fitetiavana an'Andriamanitra. Isaorana ny tompo fa maro tena misaotra an' Jesosy, misaotra an' Jesosy ihany koa misaotra anareo, fa maro ianareo nanomboka nanangana tranolay fionana. Miantso pastera mba tokaniny aty aminay tokany, tsy afaka izarany aminareo fa be da be ny pastera sy mpiandry any. Maro tamin'iny volan'iny fotsiny 5 angamba ny tranolay tokananay mivady. Hoe tonga avaty zay tratra aloha zay tratra de ozy misy tena tsara tsy pastera de izy manokana azy. Ny zavatra tsapako zany de hoe misy karazan'olona na de efa mpiandry 20 taona resy lahatra hoe anao tranolay amin'izay satria za te eona amin'Andriamanitra. Tsotra moa ny teneniko an'le ranabavy, raha ianao ve ho any ty olona anankiray de tsy anana fotoana ianao iresahana aminy. Eny satria raha nareo ve misy olona tianareo de tsy manam-potoana nareo iresahana aminazy? Manana sa tsy manana? Raha nareo ve ty olona anankiray de manana toerana iresahana aminy sa tsy manana? Atiako aloha anao fa za tsy manam-potoana iresahana aminao mihitsy atiako anao fa tsy hitako mihitsy zay toerana iresahana aminao. Raha manana olo tiana anao ka milaza tsy manam-potoana iresahana aminao, tsy tianao izy zay. Marina zany zany olona mpifankaty izany na paray ny andro ara miresaka eo ohatrany tsy hoalina ny andro, ohatrany tsy maraina fa eo foana satry foana tazoma de zao ke veloma baibay verina indray au revoir verina indray coucou verina indray mbola misy adino. Minao fa niaina an'izany ho anareo niaina ohatrany voalasaka de mbola mitodika indray zay hoay de miverina tena zatra zany misy toana eo anao satranao foana iresaka eo satria tianao le olona anankiray fampiresaka aminy. Karaha tiako Jesosy manana fotoana aninona iresahana aminy. Raha tiako Jesosy manana toerana iresahana aminy. Tranolay fionana fampiresahana hoe ny tranolay fionana hoe tsy rendrarendre, tsy fombafomba mpivavahana, fa raha tiako Andriamanitra manana toerana iresahako aminy. Atsangano hoe ny tanan'izay efa manana tranolay fionana ary tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy. Tovy ambony. Sorra tovoko. De atsangano hoe zay tsy manana aloha amin'ny anaran'i Jesosy atsangano. Aza menatra. Oay, vahoaka be. Fantaniana tianao ve Jesosy sa tsy tianao? Tsy milaza ndray kory zany hoe zay tsy nanao de hoe tsy tian'i Jesosy fa mety misy antony. Inona re mety antony tsy nahafahanareo nanao an'izany? Ohatra, tonga de manangatanana fotsiny indray de miteny hoe zao ny antony. Aza menatra ianao ohatra. Eo fotsiny. Tery. Ok, mazoto toerana. Faharoa. Tery ve tsisy idonana mihitsy ao aminazy. Manaraka indray atsangano tanany lehibe da be inona ny antony? Aza menatra inona koa tsy nahafahanareo? Amatsika tsika tsy jery lesona vaovao zany, aza manatena isy lesona vaovao zany eto hoe nitota ihany ny avadibadika eo de io natao zay atateraka azy. Mandaingy nareo raha nilaza fa tsy nampianatra tranolay feona ny dadarandrina toandro. De mandaingy koa nareo raha niteny tsy mbola niresaka an'izany taminareo koa zahay naniraka nantenako. Iza nefa nandreny fampianarana tranolay feona na tsangano ny tanany. Fa eto ve zany misy olona de iza ndray mbola tsy nandre an'izany tsangano ndray koa ny tanany. Inona ihany ary zany ny tena marina amin'le zoma fanavoza. Tena misy olona milaza tsy nandre zavatra foana eto de raha antandretsika aloha tsy hitariko lava. Inona koa ny antony le tsy anana iza zao le tsy nandre zany efa tsy nandre reny.
fa inona ndray koa ny sasany, inona koa ny antony tsy nanaovana. Misy hoe atsangano tanana zay hoe tena tsy azoko mihitsy pasteur inona ny antony ananganana atsangano tanana, hoe tsy azoko inona ny antony ananganana tranolay fionana. Tsisy ary atsangano ny tanana zay manao hoe azoko mihitsy ilay izy fa mbola tena tsy nanapa-kevitra aza mianatra fa Jesosy eo atsangano ny tanana zay fa azoko mihitsy ilay izy fa za mihitsy mbola tsy nanapa-kevitra. Azonareo ve za mifanteneko zany hoe efa haiko hoe misy aminareo reo ange fantatry mihitsy angamba efanao mihitsy zara nga tsy anatrika zoma fanavozana tsao fa nienle kely io zany foana ny diliry isan'andro ranandro eo lesonao aotrany nge miboky ohatran'izany raha anome lesona vaovao nareo fona raha miteny zany fanafolo taona raha tsy lany lesona vaovao ohatr'izany miboky eo amiko ao. Fa nisy mpiandry niresaka niresahan Jesosy de niteneniny za koa nisany teneniny ianao hony aza mezaka miresaka zavatra lava loatra za mihitsy dada koa raha nisy taona niona tamiko tsara be fampianarana le ro fa aza atao lava loatra fa avelao ny olona antany de alao aloha le zavatra kely nampianarinao ho azon'le olona fa tsara le fampianarana fa lava aloha ndray tsy araky ny olona de eto mihitsy vao mahita mariny zany tena satria ohatra zany le nianarantsika fa rehefa antanina mbola be deabe ny tsy nampiatra azy. Iza zao niteto tam'lahady atsangano tany iza nivavaka teto tam'lahady tovy ambony hoe de apetrao inona zao ny zavatra nianarana tam'lahady hoe ahoana fitiavana tam'lahady zay de nisy zavatra nampianarintsika hoe nialalana reo fa mivavaka teto nareo tam'lahady de manomboka rapitsy maraina de manomboka maninona miarahaba gaga mantsy teto tamin'ny alady na nampanangatanana hoe zao re olona Jesosy namangina mivady tamin'ny alalana piomana kely ohatran'izany hoe pastera misy zavatra tenen'i Jesosy aminao ny mampalailon'i Jesosy ataonao. Za zany efa nietrehitra hoe mbola misy fahotana tsy tena ratsy be vitako mihitsy ve tany sananinona inona hony aky le fahotana vitako mampalailon'i Jesosy zao pastera za mietrehitra hoe ianao taloha nijangajanga de nalailo Jesosy zany neveriko le zavatra taloha efa mbeba ianao hony tsy mba miarahaba anyvady amanjana koa rehefa maraina saky teny hoe zany ve nitonatonanao vao maraina ty amiko aty ilaza zava tena ohatsaky tena zany zany ve ny mampale zany no ny mampalelo Jesosy ay ve voaray sady tena hoe voaray ny tany anatiko tany ohatra nanao mihitsy za mantsy raha vao misy afary Jesosy hoe mitebiteby be zany ohatra mitebiteby hoe isanatry ve Jesosy misy zavatra nataona nampalelo ay ve hoa zany sotra be tsy teny eno ny Jesosy misotra betsaka zany ala ty zay zay fiarabana koa ve de olana be an Jesosy mbo mila voatsiarako ianao Jesosy ka fa rehefa nandinika de nahita hoe mariny zany. Za zany fifoazana manao akanjo rehefa jerena tahaka mbo paster mbo masiny ary nefa nanivady amanjanako ary tsy arabaiko ao an-trano am'maraina de ozy le olona hoe kinona koa re paster ny arabainy olona niarana toro teo ve de manahoany ianao am'ty maraina vaovao ty de ohatry mampimeanareo nge zany fa lozika hoa zany satria nahoana tsy aro fantatra foana nge hoe arifonareo raha pitsona tsy arifotsony raha izay fa be da be hoa ny olona niarana toro fa tsy niara mifo ary misy ao amin'ny baiboly hoe atory rozy izy iara-toto mpamilona ray raisina ndray avely misy an'izany ao de misy koa hoe olona ny fo de nitsilotsilo zavatra nisy zany raha lahan'le paster atao amintsika nitsilo alika mifo de nitsilo alika mivovo de avy eo miverina natory tonga de tsy mifotsony maraina fa tsy azo atao kay ny hoe taitra tampoka tonga de mitsangana fa tsy mandry zany ny rahanao de mitsangana tampoka de mpisesika be mifonao de tapaka lalandra de maty de le vadiny nietrehitra olona tsy narary io tsy narofy tsy naninona tsaina mety mifamalimaly kely ary ny arivan'iny nefa ny maraina tsy mifotsony tsy milaza akory zany hoe arabao izy fa sao de tsy mifotsony raha pito tsy zay le tiany hoteneniny fa hoe tsara foana raha lany mifampiarahaba nahatratry ny maraina satria ny famindrampon'Andriamanitra ny tsy nalandritra atsika de tena nianaranay zany hoe ay ve zany mampalelo an Jesosy ny zavatra kely ary ozy ny teny tompo marina mihitsy ny tenin'Andriamanitra nianareo ozy izy tatavaninareo moka fa atelinareo ny rameva za ao am Jesosy tsika zany zavatra kely tsongotsongolo fa misy zavatra ny miarahaba ny vadiko raha tsy vitako nefa za mba mizestery manonona fiadanana ho anareo rehetrarehetra nefa ny vadiko raha tsy natsapa zany akory de teo nanomboka ao zay hoe eny Jesosy tena nianatra tena naninona hoe tsy zatra an'izany zay tany amin'ny tokantrano nisy anay zay tany amin'ny tokantrano nisy anay vao mifoa maraina de lasa izandray zao ny anako teto nataony ty aiza ndray zao nizingako zany ny anay tany akazomanga manitsaka aiza zao ny rano lany ty tato ndray zao ny rano tataony simbe wa maraina aparivony ny andro any ka tsisy andro milatra mihitsy misy koa zany sasa tsy misy raha tsy nareo mijerijereo raha zao misy tratra an'izany
fa misy tokantrano iny tsy mangirana mihitsy maraina parivon'ny andro hoe vao miratra izandray zany tsy maraina lasa izandray zao miborosy nify teto izandray nandany dentifrice tato tsisy arahaby io tsisy iza nandany dentifrice tsisy arahaby io fa azany raniko teto zany de normal tsika mianakavy raha kristianina marefo na maky baiboly maraina parivon'ny andro arenao fa zany foana ny atmosfera iainanao tsisy fiadanana zany ao an-tranonao tsisy io ianao mihitsy aloha no manapa-kevitra anomboka mba hasian'ny fiadanana ao amin'ny tokantranonao ka ny fomba voalohany aloha de rehefa mba mifakahita re maraina mba mizara miarahaba maraina iza ho azy zao nefa manao zany zoma fanavoatsangany an-tanany zay mba manao zany nareo maraina aza mandainga areo de ampidiny iza ho any tsy manao de atsangany koa tany zay pastera tsy mbola tsy zatra atao avy ambony hoe jerena reny hitanareo tsy mamenatra amin'ny teny an'izany fa ianarana maninona hoe ianarana rehefa mba mifo maraina zany nge de fa endrika mba mianarana hoe bonjour sena de série bonjour ki série na tratry ny andro maraina fo zay nanao azany tamin'ny voalohany te meme be mihitsy amanao azany bonjour ke ade ohatrany temea hoe any ana olona avy niarana torite hoe ranga de anao bonjour eto tena za mihitsy de nomenay mifaharoa bonjour izy mivady de mea bonjour any anaty mbola tsy tena vokatra mifo satria ohatrany tsy nahazatra anao mihitsy zany tsy nahazatra anao zany hoe manao bonjour satria efa zatra le vao mifo de mivindavinda vao maraina de ay zany rano tsisy bonjour tsisy ninina ka satria mieritreritra hoe lozika olona fatao niarata ohatrany fa non diso zany fa ny fanomboana ny fitiavana tsy zavatra sarotra lavitra be fa ny fakatanao ohatrany fiarabana aloha de efa fitiavana zany zany natony hoe miaraba de nanomboka zatra zay de ny azo ny zanakely vao mahita anana le zanak faralakely ary vao de bonjour papa de bonjour le sasady safokely lohany ohatran'izao de mba mitsika izy zay fotsiny tsy vao vidinao voly zay na mody arinareo de andramo zany fahitanareo fa manomboka mahafinaritra be ao an-trano hoe toy izay le walaoala vao maraina de fa andramo aloha mifampiarahaba ny olona mpihaino radio zao mety meko maina zany hoe zay ry pastera tsy zatra fomba mbazaha tsisy an'izany fomba mbazaha zany zany koa nge gaga nyreto mpanompo sampy hoe fomba vazany mivavaka arodany zao fa revo fa maninona nefa reny olo reny raha tsy manao ny akanjony hoe vita vazaha ny akamarony tomobilina vita vazaha ny roplanina vita vazaha reny zany tokony otriny anao salaka de anao andesarety marina nge zany ary zareo la zany hoe fomba noentin'ny avany ivelany ny fivavahany eo avany ivelany de te antany an'izany mihitsy ka maninona ary nareo reny zavatra atao anaovana reny avany ivelany daholo ny akamarony tsy zavatra vita malagasy zany reny zany zao tokony manao le fomba ny androny tamin'ny iza moa tamin'ny andro ndrenampony-merina de tonga de tsy maikanjo mihitsy fa de tokony zany daholo ny anaovany reny mpitana fomba nrazany reny fa mahavariana fa misy tazominy zareo de misy tsy ataony mampime mihitsy na mahita zareo amin'ny tele ary de mime fotsiny ianao hoe nareo le fomba mbazaha nareo le dizaka nareo ianao zao monsieur télé nga ny télé vita gasy nga i télé io sa manana caméra vita gasy nga nareo fa rehefa mety aminareo zany de mety fa tsy tokony botolo be ohatran'izany ko rehefa manao zavatra azonareo le izy tsetsatsatra eny ilazako an'izany fa mino fa misy maheno zao ry zareo any misy maheno ohatran'le rahalampanompo sampy teo andohany zay razana fonao fa ohatry nitatra kely fotsiny zao rahalahy niasiny razana niasiny tany andresany teo andresa sady izy tena nezaka namono lolo-be ana mihitsy am'reto le akanjo menamena be mena de ozy amantsy azy azafady nge zokolahy tam'izany hoe pastera teo akady efajoro hitanao ry donginy riry teny Ambohimangy io de ahoany manitsy io fasany razana io hitanao io fasany razana io de fonao fa tsy miambo aminao fa zay de taranaka andriny fantatrao ny rahavaviny ranavaly manjaka de fantatrao zany raha zanatra ety rahavaviny zany de zay taranaka zany de hitanao tao amin'io daholo de nalaza be mihitsy hoe masika razany le razanao manakende azonao ve hoa zany mahino aloha anao de emo izy mahino de nisy fotoana izy io rahalahy vaky io fasany io de rehefa vaky izy io tsy tatao daholo izy mianakavy afa tsy le dadabe lily zay anao antao fa zay vao nalevina herinandro de zaho metra-pantanina aminao fa naninona ary le asany razana le razana anteninao hoe tena mahery razana maina naninona tsy mba nitsangana nakenda hoe maninona ny bataikenitsany androany kendakendaiko androany fa naninona ary zareo mibataina fa zaho te antany hoe mety lasa zareo zao ry zareo hoe sady natofatoa de niala le razoky sady ohatrany tsaiko mboa sa naninona niala mihitsy zay azoko
Hitanao keno mantsy ny tena hoe le razana ny tompona amin'ny tany razana fa raha nitanga hoe izy ny tokony nitsangana voalohany hoe asa tao an'izany kendaika fa izy raha nataony olona ramena tsy haiko navadiky ny olona nkalsiny ny olona atao inona tsy ny raza raha nisy fe nitahiny tsy zay ny tokony isan'ny tahiny indrindra sy rehetra tonga de nahitsy zany tonga de fasafasy koa zany koa rehefa sako anao de misy fanan'Andriamanitra de tsady lasa moro zay tsy maintsy tonga saina iny ndray andro any zao hoe arotra marina ihany ny teny le kely tariny fa raha nisy ngamba hoany tena hoe laza famahery razana de tokony razana fa batain'ny olona atao izy rehetra tsisy mifohan'ny olona atao daholo tsy haiko fa vadika ramena ve fa troa efa rentrona zy mianakavy tsisy hoe aza troanao tsy haiko tsy haiko moa ataon'ny olona inona tao lapaty de mahagaga fa misy olona mbola mitoky amin'ny taolany maty ihany na de fa zany raha ny zava-misy raha nahery ve ny razana tsy tokony kendainy tao reny tonga de zay zany ny tany sakonao le teny aloha mahamenatra ane zany raha misy tena farany ratsy indrindra de nitonona zany hoe taranaka mpanjaka zany taranaka mpanandevo zany ary ny olona taranaka andrina ny tokony tapahana ozina izahay tena nahantra fa diranovana raha tsy ny tapahana ozina andrina napalahelo an'Andriamanitra mihitsy ny fomba anandrina zay manandevo na efa niresahako taminareo fa miezaka mamerina fa misy tiana ho siblena manokana pipiny andrina eo ambonin'le bao iny de mitsiriraka fotsiny am'le inona moa am'le bao fitatazana iny de feno le olona milanjy tonga de mikiriroka am'le olona milanjy aminao ve zany maolona ny olona ve zany mety ve zany raha tsika mieritreritra an'izany mamenatra ane rehefa maty ny andrina manao lafika andevo alaina olona mbola velona de atao lafika de atorinao miara olona velona de ianao ve mieritreritra de Andriamanitra hitazana fotsiny an'izany zany nke ny fomba anandriny zany ka raha ianao ny miamby fa taranaka andrina de mba amenatra hoy Jesosy ny teny taranaka Abraham izy ianao vao mankenao miampangateny ianao anatin'izany de aza miampangateny andana manapaka oziny anareo rehetrarehetra zay milaza fa taranaka andriny eto alao milaza hoe zay taranaka Andriamanitra tsy rehare mihitsy zany mamenatra zany milaza hoe taranaka mpanandevo zany ao amin'ny Kristy tsy misy andevo de tsy misy Andriamanitra maharingana zany mety tena inona nidirany zany amin'ny loha hevitra misy karazana taranaka nge ringana mihitsy tsy malala hoe vokatry ny nataon'ny razambe an-tany aloha de ringana izy mianakavy ringana de zany koa nanipazana zany ntsika tsy rara iavy de mamenatra amin'ny tany isan'izany koa fa za moa niresaka anazy zany hoe raha nisy rahalahy ngamba ny hoe lazaina fa masika ngamba le razana atao mihitsy tsy tokony azo nangala to de nikendainy le mpamaky fasana fa tsy ity izy mianakavy foana ny fasana tena tanteraka mihitsy amin'ny baiboly hoe foana ny fasana tena foana tsy ninina zany le izy ao zany isan'le vilany taloha be de nisy vola taloha zany koa de nalainy zareo tao daholo satria tsisy naka isikeo adala tompona levina hatramin'ny vola sy tiko ina koa moa nandevenana an'ireny tany velona nge mila andreny anga misy échange de monnaie tsony ka ny anjale andretraretra zavady raha miteny tsika nendre mananao foana mihitsy ampanarao azy any nitokany tena marina mihitsy koa hoe ny asany manaraka azy tam'izay namadika nahitan'izay mihitsy ampanarahana toka kely de fatoriny andohany mihitsy ty antokanao ty ny ananao mba tsy natyky miveranao ty ny tsakinao ty ny ananao de fatoriny miaraka maty any fa ampanarahana azy any mihitsy ane zany leo manaraka azy ny asany na za mino fa na izy ary tela azy hoe fo reo tsy aza ampanarahana fa za re ty efa tena mijaly mbola ampanarahanareo toka ihany ko zany nge reny olo reny fa ny asany manaraka azy ihany taiza ohaza moa tsika teo am'le tsy mifampiarahaba le fomba tsika kristianina zany ny zoma fanavozana de tsy toroteny be tsy resaka hoe zao re tary Davida de nakaria fa tonga de fampiarana mihitsy ny eto amin'ny zoma fanavozana ina ny eto amin'ny zoma fanavozana hoe manomboka zao tsy tokony isy peny zoma fanavozana ka lava molotra be ohatry ny Mazda Eclipse raha vao mifomaraina mariny zany fa tokony hoe vao mifomaraina de asitsika aloha ny aokakiny hoe bonjour maman andao averina hoana tsara ho an'izay tsy manana maman fa papa ny ao an-trano bonjour papa hoana tsara bonjour ho an'izay tsy manana papa mety manambady bonjour akiseria mba andramo aye tsy zatra an'izany zay paster eny ka le tsy mahazatra anao mihitsy ngeny atao hoe bo andramo bonjour andramony eo aye nareo aloha vianao sareraka fotsiny eto aye mba andramo na ny zanakao range atao an'izany zaho anisy taona matory zanakio de imatory be izy de ny safoko ny lohany fa voavy ny safoko ny lohan'le faralahy tonga de ny sento izy de taitra be fa ngao io tsy matory fa aya ny safosafo sy ny fitiavana resanty tsapany olona any anatin'ny fanahany any io tsapany na matory ary izy tsapany hoe zany dada fa misafosafo de zany tsy voavidinareo vola ary zavatra tsy vidim-bola fa manova fiainany zany manova fiainany zany zany raha nisy ny mafy amiko eny taloha zany fa tsy zao
raha misy ny mafy amiko ka mila tsy hamparainandro dia izaho miandramatoa lamosina. Raha hoe ndraindray rehefa miadiady kely zay a dia izy moa mafana be zay ny ramatoaky mamay izy iny a izy ramatory za olona mangatsitsitavy zay amin'ny abeako dia rehefa mikasika eo aminy eo a dia mamay be izy dia ataony hoe aoloanao fa mamay be ao izy dia za tsy mety mahita fanana izy koa rehefa misitaka be ary amin'ny elany fa mangatsika parain'ny andro mangatsika Jesosy eo mba ataovy maraina ingena ren'ny andro fa dia tena tsy maraina keo ty andro ty mangidy zany a fa raha misy koa ny fotoana ahitako toromaso mamindrindra dia nivadiko mamiana ana eo mpandriny tena hitana mafana be mantsy isandriny ohatrany zazakely moa rehefa akaikiny izy mafafana be matory a mba metehaka aloha anay vadiko za amin'izany mamy ane zany ozy moa le fifoazana zay hoe pastera matetika dada matetika koa ianao a ohatrany miaborte zany rehefa miresaka zavatra ohatrany mihoatra ny tokony lazainy dia zay mantsy le fifoazana finareo inkeo amin'ny problème tady borne loatra nareo rehefa mianatra misy zavatra ao a ianarantsika ty ampiangonana dia misy apahany a tsy ampianarinareo mpino dia ny olana misy ainy a dia misy tsy ainy dia le tsy ainy tsy sahany antaninao ampiangonana fa lasa izy mitady ary amin'ny jetilisa azonareo ny tiako tenenina amin'izany nisy toany tata teto nampianatra amin'ny fiarahana lasa mivavy zao atao raha mitady mivadinao dia ajanao ny fianasana lamba-dana ameo izy teny taitra be am'feo zay dada akory anga miteniteny foana mihitsy rehefa miresaka dia zay hoe non tam'izay nampianarina dinika mariazy araho a za tam'izany voapio mana kely mihitsy voapio mana voanirotsaka dia antazao any ataonareo a rehefa ohatrandreo dia za efa te hisidika mihitsy ina zany resany ito rangaito zany fa mianatra mihitsy a iray fa mijery le satria za mila tena vao mafana fo kely le verika hoe tsy tokony hiresaka an'izany mihitsy dada ka ohatrany makamby anazy zany resaka dady zany fa rehefa nandeha ny fotoana 5 taona 10 taona dia tsariko amin'izay hoe ay tena ilainy iny fampianarana iny fa eto amin'izay keny ampiarana azy satria anao tsy na vao mafana be lefty amin'izany hoe ilaina foana zany fa miteny aminao a fa misy zavatra tokony ianarana ty ampiangonana tamin'ny zoma fanavaozana sy fampirenana ny antsany dokotera manitra somary efa nanomboka somary nihoatra kely ilay balizinareo le resaka message zany tonga tato zany a raha latsaka kely 5 pastera tsy ohatrany efa nihoatra ny tokony izy ve ny fampianarany dokotera iny pastera ohatrany resaka fananahana sao dia tsy mety sao dia zao dia zao hoe dia iza zany ny andrasanareo ampianatra an'ireny amin'ny tanoranareo zange ito moa mandeha radio moa kay dia mandeha facebook zany a efa pastera vao nianatra nanisa andro e marina anisa hoe andro fahafiriny tsy mahabevoka mena aloha mba mianatra fa tenena an'izany za mantsy teknika dia ny teknika vy no ny lalavony ka za tsy vy ve ka iza nidira mivy amin'izay fiarahana ty avy mivadiko tsy vy ka atao tsy fa za teknika tsy inona taonanao fabrication mécanique sy resaka fil ny tena haiko any tsisy fampianarana an'izany efa pastera dingana faharoa vao nanatona moramora tamin'ny body vololo zay mivady azafady re pastera inona mahamenatra ihany ty resaka ty ry pastera fa ahoana mbo ampianary re zay manisa andro ry pastera kako ianao ve eny mba ampianary dia za hoe misy zavatra mihitsy banga ty aminareo any amin'ny fiangonana raha vavy a 6 mois ny dinika mariazy 6 mois mianatra foana mpivady lozika be aty amin'ny protestanta raha morarava ny tokantrano satria tsy ampy ny bazy ny fampianarana ny fampianarana ny fototra mampatsangana nina moa ny tokantrano misy tsy hainao dia tsy fantany zay tokony ataony dia za zany manao mihitsy hoe isy fotoana angamba ho a raha mety aminareo koa eny efa na tsy mety koa ataontsika foana aloha fa tsy olany e hoe sao dia tokony manao resaka olon-dehibe kely aloha tsika ndray mandeha any mba hoan'ny olon-dehibe fotsiny le resaka fa iresantsika dokotera manitra resantsika dia fantaniko anareo mety ve sa tsy mety ajanonareo ny ankizy kely aloha dia ajanontsika ny kamera aloha dia ampanatsontsika hoe ampivady rehetrarehetra andao re olona resahana ihany aloha fa manjary zao tontolo zao no miresaka azy any amin'ny tele zany lina to modimody za tsy lina za tsy mijery za tsy mijery le maso ma mijery zany io tena olana amin'io e tsy tanao amin'izay zay atao anatin'le izy eo dia ina re zany ny atao anatin'ity ty atao ty ampiasaina dia ahoana koa ry ny ampiasana an'izany raha ve ny amin'ny pharmacie dia tena misy an'izao ve ry pharmacianina kaka izy ndray mandeha reo tao amin'ny pharmacie vao niditra dia izy le tao amin'ny pharmacie way paster Josiana hoe sy ihany fa fanafody le novidiko tao anatiny fa tsy zavatra fa novidiko tao anatin'le izy tao mahamenatra nge zany e zay ny teneniko anao hoe mila ianarana le zavatra anankiray misy zavatra mety tsy takatra le tiako tenenina fa manaraka ho azonareo izy mbola tsy fotoana aloha androany zany a verina kely tsika eny amin'le hoe mila manovotsika le zavatra semédité tsika le tenin'Andriamanitra
arabaona ny ao akaikinao ary ny ao an-tranonao de ara-paina manao ana zanako de safokeliny lohany de tambatambazo tena misy mamina tsapanao mihitsy zany ny tena fiainanao amby Jesosy Kristy zany raha ny tena izy ny fiainana fifoazana manomboka ao an-trano aloha zay vao makaty ivelany tsika aneo ingamba anareo fozinareo leo an'izany paster rehefa manao dinika anie zato mpiandro vehivavy rahala ranabavy raha mana tianao Jesosy milanao fa rehefa ohatrany fitsary vilany teto de anao zany mba tenao le rahala mba ataovy akiza hoe rahala mangaza fa tsy mbo rahala tsy manina ataovy rahala ihany aloha e mbola tsy matory ihany telefôny andrera ianao zany mba miandra le rahala tsy nisy ale rahala efa any amin'ny anivelany fa ao anatiny zany tsy hitanao tsony fa ny tena olana ny fifoazana ohatra ny tena tsara nivelana fa ohatra ny tena tsy mety amin'ny ao anaty trano izy tsy haiko nareo na matsapa za ohatra ny tsy mahita fiadana an'izany le ao an-tranony ao masika ao izy mitapatapa ao izy ohatrany fa zana nisy taona ao sorako mihitsy tamin'ny larbi na mpianatra pastera Yanitra moa izy iny zao mihitsy mifampianarany mba mivady mba mila mifanohana raha te satria resaka trosa le nianarana atao raha teo afaka mitrosa raha vao mivady ny miady lava de tsy mety tafavoaka fa mitrosa foana izy ny mivady mba mila mifanohana tsy maninona mihitsy raha mba manao investissement ana vola kely nareo ranga mba hikarakarana ny ramatoa zay mivady amin'io tara voatonga taratara zay mihitsy voatonga vona eny de sady meny niondrika atao izy hoe arotry ny hita amin'ny pastera koa le zavatra nataonay mivady hoa za mihitsy ny tao an-tsaiko tao de rehefa nandray micro de nanontany mpino am'izay hitanareo ve tara teo are olona de izy mpino hoe tara paster taizare raha fantatrareo de tsisy namalo hoe tara embouteillage non za hoa tsy mba tara embouteillage za mihitsy zany foana koa ny antsika ny excuse tara kely efa embouteillage hita fa efa embouteillage isan'andro san'andro ny eko tara kely amin'ny embouteillage maninona raha miala aloha fotsiny de vita mazava sa tsy mazava loatra eo tsy tara ny embouteillage hoa za satria za fantatra hoe miala aradindray mialoha de tara paster tsy zao non tsy tara ny am'izany hoa za fo zao ny lazaiko anareo tara ho aza andro any satria inona ny fampianaran'ny pastera teo karakara mivady tara ho aza satria ny karakara vady mantsy an'zareo de mifanaka be izy rehetra ny karakara vady ahoana ka zay tamin'io ohatra ny nahatsiaro zany hoe ohatra mibanga ho le fiaina tokantranoko ohatra tsy de mifaka tsy de misy toana irahany vady mbo nitongotongo kely to raha mato ozy ohatra mba mety koa na raha mba atao tsaratsara mba tsy ratsy izy akory zao fa mba andona mba atao metimety satria anao mba jerijerena de niaraka kely vao maraina izy fa de niala tamin'ny fito maraina ny tetety tany analakely tany mbo nividy andreny le inona moa ty anarany tsy haiko moa ny anarany na le fisy tomandreny babilisy moso de nividanaka izy reka ny masy tehaka ho anay misy anarany Sinpod moso tsy haiko moa le anarany zay juste avy mividy an'le slimpose stimpody tany mba ho andramatoa izy ny teny an'izany saika hitsangana mihitsy any hoe zay zao vao mividy tanao aika Andriamanitra io fa mahalala mialoha hoe anao raha hitory de ozy amantsy an' Jesosy hoe mamenatra inkinge zay paster tondra ndray ohatra ny double face zany zay mitory mifankatiava zay ny tena miady indraindray ao an-trano ao zany kely zava-misy fa tam'izay kosa aloha avoako satana tonga de folo 0 baolina 0 ny satana ny afolo misy tam'izay tena za io vao avy nikarakara vady io ry paster tena marina ny karamako mety tena atsasaky ny karamako le vidanana an'le izy fa bon tsy problème zany satria tiako ny vadiko de karakaraiko tsotro zao fotsiny izy zay metsy natevandray za atao mafy ny tehaka hoa any zao misy vady mihitsy any zao mifampikitika zandry dada zay ny teneniko anao hoe ajanony ranga le fivavahana rehefa tsy ainana to de franchement tenenao an'izany reraka foana ianao fitbatahizy mianakavy Jesosy mba jereny efa ianao miady lava ao anatin'ny tokantrano fitahininina koa ny tamana am'izany mandositra ho azy hatramin'ny fitahinana saiko avy izy hoe iza raha miady to de andao aloha andoitsika mianakavy ringana foana nareo trano raha vao miady lava de amboarina hoe ahoana ny atao de zanky ve paster de mila torina non za tsy te hiteny an'izany aminareo fa ilazako aminareo hoe iainana mihitsy le toroteny fa manina ianao paster rehefa miteny ohatrany hoe mazava ohatrany hoe mahitsy ohatrany ka ny anao azy atao poko ny lazaiko de izay iainako ny tantaraiko aminareo nyanke fiainako mihitsy izy resahako aminareo atao am-piangonana io hoe iainana any an-trano ny baiboly de io ny tanysaiko mpiatsara velatsy
raha mitory aminareo mifankatiavana efa za miady lava pia tsara velatsia ary aza mamea tsara velatsia amin'Andriamanitra fa rehefa tiavo mivadinao dia miezaka ianao mity anazy tsotra zao fotsiny e amasiny nitoka rano sotrono natoka sotrono ivadika rano e vitan'i Jesosy ne zany e zay le resantsika hain'Andriamanitra ny zavatra mety hiteny zao nareo hoe sambatra ianao paterny ena nge tsy zany e ka zao nge tsisy aizina maresy mazavy zany mihitsy e ianao nge zao ny mazavy e dia ianao no tokony amorona le atmosfera ao aminareo voalohany aloha mba tsy haringana anareo maninona moa ny tokatranoko navelako potika amin'izany non zahay joro satana tiaviko ny vadiko ampandroko raha mamavany ampandrona vesery e amiako raha an Jesosy io amin'izay mandomy voaka atao reo trano toko reo fa inona moa ny tsy hain Jesosy atao anatiny io izany tsy mpanota indrindra ohatrany Petera ohatrany Matio mpangorombolan'olona zany Matio zany ringesaka mpanota daholo reo e miara mipetraka amin'ny mpijangajanga mihitsy ary Jesosy miara mampianatra izy ny fariseo hoe nahoana no mpampianatra anareo no miara mipetraka amin'ny mpivaritena sy mijangajanga dia namaly ny tompo hoe tsy ny finaritra ne mila mpanao fanafody fa marary mihitsy e noho izany matoa ianao atao amin'ny tokantranonao zay marary ny vadinao dia ianao zany ny fanafodin'le vadinao mazava sa tsy mazava zany any aminao ny lakile fa tsy any amin'le mpihira anankiray izay azy any lakile tenena aty amiko aiza ko avelanao lasa ny olona ny lakile anao ko any amin'ny lakile ao any aminao io ka rehefa anao nda miteny anao hoe loha hevitra tsy manao hoe ahoana ny azo elana ve mifandringanana zany ke zavatra tsy mila antaniny zany e azo elana ny fandringanana eny ny valiny fa mahatonga ny olona ringana tsy Andriamanitra tsy misy Andriamanitra zany ka te handringana atsika tsy misy an'izany tsy misy zany hoe aringako reto zanako reto androany nisy tantara filma nafinaritra be anankiray zay a somary tantara kely isarika ansainareo a maty ny zanak'le rangahy raha vao maty nisy namono ny zanak'le rangahy nanome tsiny an'io mpamon'olona io foana ny ray le dadany za tena tsy mamela ny eloko olona namono ny zanako io mihitsy zany foana nataony zany foana nataony zany foana nataony raha andro izy nampahitan'i Jesosy fahitana amin'izay zany tao anaty le horonan-tsary dia ozy izy zany le mpitsara ianao ozy izy a miezaka mipetraka eto amin'ny toerako foana dia ozy le rangahy ka za aloha manome tsiny anao mihitsy e nahoana moa ny zanako ny navelanao ho vonon'ny olona tsy rariny zany mendrika ny vonona mihitsy le rangahy wawawa dia ozy ary le mpitsara eny ary iala eto amin'ny seza fiandrianako ary ozy izy fa manasanao a petra ianao amin'le toerany ay petra ho ianao amin'le toerany eny ary lasa amin'izay le rangahy mipetraka teo amin'le seza raha vao mipetraka teo amin'le seza amin'izay le rangahy dia naseho an'le ramatoa amin'izay ny zanany mianada ny zanany fantatra ve reo olona reo izy izy niten'le olona eno izy izy le rangahy zanako io lehilahy io zanako ty tovavy asehona tokoa zanako hitanao ty lehilahy ty a madity io zazy io tsy manaja ray aman-dreny zao ny ataon'io zao ny ataon'io ty tovavy lazaina ty koa maditra koa izy io zao koa ny ataon'io zao koa ny fahotany io androany a angataka aminao fa tsy maintsy ho vonoko androany ny ray am'ireo zazy reo iza raha nitendrenao vonoko amin'izy mianada zay le fanontaniana mipetraka le rangahy ahoana za mifanontanianao zany ho vonoko tsy maintsy vonoko ny ray am'ireo izy izy ary ny olakolana le rangahy fa nga moa ty lehilahy ty zanako lahy ty tsy maditra e mendrika eo vonona ankeo fa maditra e na maditra ry tsy vonoko zany raha ka fa zanako io izy le rangahy ary ty tovavy ty koa maditra koa io ka tsy voana malivaly anao mendrika ny vono ka tsy vonoko ka tsy maintsy androany ianao tsy maintsy miteny e izy am'ireo no vonoko fa tsy maintsy vonona ny ray am'ireo fa ny olongolona teo rangahy ny hafarany nitsangana le rangahy tena tsy vitako zany zavatra tenenao zany tsy manaiky vonona reo fa zanako foany reo dia ozy le ramatoa hoe ay marary ianao ke fa zanako reo dia ho vonona ny ray am'ireo dia zany koa ozy izy na le lazainao fa mpamon'olona na le maty samy zanako reo ozy izy marary na ny amono na dia lazainao fa mpamon'olona zanako iny zany jery an'izany na angano ho any masoko hoe ay ve ohatran'izany Jesosy ny fitsaranao marary ianao fa marina ny tenin'ny soratra masina hoe tsitraky Jehova na ny andringana na ny ratsy fanahy azy baiboly ny teny an'izany ianao maniry loza ho an'ny ratsy fanahy io marary Andriamanitra na ny andringana an'io ary satria maninona zanany io mazava aminareo hoe zany fanazavany zany nke tsy tsaratsarana olona amin'izao hoe tsy alave mivavaka ho azy hitanao raha nisy ngamba ny olona tokony nanozina dia Jesosy Kristy teo ambony azo fijaliana ny teny hoe aringany reo Andriamanitra fa tena ratsy fanahy efa sady nomboany mbola lazainy hoe midina teny ila raha zanak'Andriamanitra zany nge ny zava-misy tao amin'ny baiboly e midina teny
Zanak'Andriamanitra hoe manao fahagagana hoe jerena mba midina hoe ho hitanay hanao fahagagana amin'izay hoe zahay zany ngeny teo ambony azo fijaliana le rairina nampy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao vonjeo ny tenanao dia vonjeo koa zahay marary inge zany raha ianao ny anaovana zany raha ianao ngamba manam-pahefana izy ianao asehoako aminao mihitsy za manam-pahefana zany androany mandangy ianao raha manam-pahefana ka hijanona fotsiny amin'izany fa niondriky Jesosy tabatabo zao teny ratsy zao miaramila ty ambany zano mpanjaka any Jiosy zao mpanjaka any Jiosy nefa Andriamanitra eo ambony azo fijaliana afaka nyteny fotsiny io androany hoe midina ry anjely miringana tamin'ny indray mpimaso reny olo reny jere tsara amin'ny baiboly a mahazo mijery zany ireo amin'ny baiboly eo fa ndray mpimaso rehefa nitabataba akora sy tatana sokatra ny tany tonga dia nitelona velona andreo telona velona maty tandreo zany inge ny fahatezeran'i Jehova zany e zany ny fahatezerana Jehova zany rehefa tezitra tena tsy misangisangy aminao zany tonga dia mamono Jehova fa Jesosy a fitiavana dia hoy Jesosy hoe za tsy te handringana dia mbola nianta ihany izy hoe raha io mamelany ny helony fahoana ozy izy tsy fantany zay ataony mandangy ave Jesosy amin'izany fantatry olo ireo tsara ingeny nataony hoe namono olona izy fa te laza hoe mamindrafo aminy re Andriamanitra aza manatsotra ianao zao dia niazona inge Andriamanitra ny fahatezerany tsy nandringanany an'ireo olo ireo ko nahoana moa tsika mianakavy no mifampitsaratsara zany inge tsika za miteny aminao a fona raha miteny anty ataoko mahitsihitsy sao dia azo mesazy rehefa avy eo tsika mianakavy ireo a mifampiandro mifavoazany namantsika fotsiny andatsahana azy mandanginareo raha tsy zany ny akamaroantsika raha zao misy maty a vavantsika mihitsy ny teny hoe naringan'Andriamanitra io matahoatahotra mihitsy ianao mba tsy ho faty amin'ity 2026 ty sao dia lazay ny olona fa naringan'Andriamanitra ingany mba 2050 ihany vao mba maty marina inge zany e ohatrany hoe ny fifoazana zany a miandry fotsiny dia vao misy mahazo anao dia zay kapoka ianao zay sakony ianao zay mba vitsy amin'ny olona mba hoe mahereza pastera fa Andriamanitra ny momba anao tianao foana izy ntana mibebaka fa afaka mamela ny elo koa izy fa ny tsara anao aloha ny andrasan'ny olona voalohany dia za zany marary mihitsy ny haiko hoe tsy maintsy hifampitsara foana ve tsika mianakavy rehefa misy zavatra mitranga za mihitsy vena te hoe fiainantsika mianakavy fa tsy zany inge ny fiainam-panahy tsy alova eo amin'ny fanariny zany inge ny tsy hijereviko zay fahotanareo e raha mitantara amiko ny olanareo nareo sy ny fa tsy henoko zany dia hoetiko amin'i Jesosy dia anareo zany tsy mila mitantara zany eny amin'ny hafa hoe ino ny ohatran'izao iny anareo sy Jesosy zany amiko ny atao hoe fifoazana tsy zay fahotana ay tratra ihany iny vo ihany iny aizany tsy tratran'izany ka izy ireny miseho milay mizesta mihitsy zao vo ihany ny hafarany zany ny fiainam-panahintsika zany dia nefa manantena andovany fanjakan'Andriamanitra azonao tsara zany a raha misy fiangonana miady voaka Facebook tsika mianakavy mihitsy manao commentaire ao anatiny ao zany mba fiangonan'i Jesosy zao mba hany satria tsy fiangonanao io tsinony zany efa manao hoe maninona moa raha mba malahelo anao anatin'izany hoe aza mifandatsy raha vao misy mihitsy ao anatin'io Facebook io a firesahana momba fiangonana raha zay ianao mangina manomboka androany tsy mbola mba nahita ianao to anaty commentaire ka paster Josie Alain commande tao a fiangonana raha vavy na nisy fahadisoana hitako maso ary tao anatiny tao dia tsy ilaza mihitsy anaty Facebook hoe tsy mety zany ataonareo zany hoany atao hoe miaramila dia mifampiaro satria ny anaty ady ray ny atrehany mampairy courage raha lahy FJKM courage raha lahy Jesosy mamonjy a courage raha lahy zany zao ny ilainy courage zareo a tanjona ray ty ry FJKM tanjona ray ty Jesosy mamonjy a tanjona ray ty FLM andeo ifampitatanytsika zany inge zao ny ilainy fa tsy hoe misy tsy fiangonanao hoe dia faly anao hoe miady izy mianakavy dia ataonao film amin'izay hoe ndao hivavaka dia mitondra vato kely ifampitoraka any am-piangonana fa lazaiko anao fa malahelo amin'izany nge Jesosy tsika kristiana inge manao Facebook matsiraviny io mamoaka commentaire mandrerako anaty Facebook io manao tantara kely hoe andeha hivavaka inona ny hoentiny ndao hitondra kobay ndao hitondra antsy faly ary nareo mianakavy manao zaiman'izany fa niteny aminao fa io mety tsy andovanao fanjakan'Andriamanitra androany milazany aminareo satria tsy fantatrao mifanahy miasa ao anatiny ao mety fitezitra be satana dia ampediny satana le fiangonana ny zavatra nitrangany teto amintsika tsy fantarao asa andevoly zany ianao malala fa tena misy Jesosy eto fa eo amin'ny toerana zay misy Jesosy koa tsy faly satana marina sa tsy marina zany noho zany tandremo a tsy ianao rery koa ny marina dia ohatra ny te mba ilaza aminao hoe ny atao hoe fitiavana ny fitiavana manarona
fahotana maro averina, ny fitiavana manarona fahotana maro averina farany, ny fitiavana manarona fahotana. Mety teny anao hoe inona pastera nidiran'izany amin'ny fandringanana. Ny antsika mantsy ny atao hoe ringana te mpijangajanga, mpangalatra, mpamon'olona. Fizara lahy matahotra hoe sao de fahotana tsetretinao fahotana ny aringana asianao. Misy zavatra nge mety nanao zay mana zavatra ray de mety nampalahelo an' Jesosy. Ny anay raha hoa tsy mifampiarahaba ao an-trano, mampalahelo an' Jesosy. Tsy fahotana be nge zany e. Tsy hoe mijangajangana nangalatra, fa hoe tsy miarahaba ny vady koa de efa mampalahelo an' Jesosy hoe ny vadinao ary ao an-trano tsy arabainao. De tsy haiko zay fahotana mety mitovitovy amin'izany teneniko aminao zany. Io zany jereo ihany so misy zavatra kely heverina hafa kely fa mety maringana zany. Taiza hoaza koa motsika tao anatin'le resaka fandriganana, hevitra anao mangingina. Maninona motsika ny mila mifantoka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Be de be ny maringana ny olona. Trosy. Maringana sa tsy maringana ny trosy? Maringana sa tsy maringana ny trosy? Tindray le vahaolan'le trosy andray ary. Loha mianantsika ihany aloha. Mbola ao tsara ve nareo? Taovy mafy mbola tsara ve nareo? Mbola ao tsara. Eny are. Marka 7 izay. Marka ndrasokely aloha 7 andininy 4 moa raha matola nisy an'ilay tsy nasaina nanjono ny mpianatra. Vetivetika aloha. Asa aloha fa izy la preposiko. Le sokafo ny vavan'ny trondro dia ao anatin'ny vavan'ny trondro misy ny sekely. Na sokapio kely ho an'izay mahita an'izay aiza? Da solony ary 7 Matthieu 7:27 moa izay. Vetivetika fotsiny tetiavana zany hoe rehefa andotrosany ny mpianatra dia hoe mandehana manjono dia sokafo ny vavan'ny trondro. Jerikevatra ny Matthieu izay 7:27 ve? Jesosy. Da asa aloha fa zay mihitsy mantsy ilay vahaolana anankiray. Zay mahita tonga dia miteny sokafo ny vavan'ny trondro dia alay vavan'ny trondro ao misy sekely. Misy sekely. Matthieu. Asa fa nomaniko ato fa tsy hitako nge le taratasy kely nanomanako azy teo e. Teny ary zay mahita azy lasa aloha karoa kely ato ary. Firy? Zay mihitsy misy 7 zay le izy. 17:27. Io. Jerevinao tsara. Maringana koa ny trosy. Azo ialana koa ve zany? Inona mba tonga antsika tsy hitrosy? Ahoana na tonga antsika tsy ho tafalatsaka anatina na tsy voatery trosa ihany fa ao anatina fahantrahana lalina mahatonga antsika ringana. Dia ity koa vahaolana Matthieu 17:27. Jerentsika tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Ity indray zany resaka hoe andohetra, andovola, tsy manana kaloha. Zay pastera, tokony andoha ekolazy, tokony hanao an'izao fa tsy manana izahay. Inona ny tokony atao? Matthieu 17:27. Miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miara-mamaky isa 2 nefa andrao isika manafitoana azy dia makaleso amin'ny ranomasina ianao ka manjono araiso izay hazan-drano azonao voalohany ka rehefa sokafanao ny vavany dia ahita inona hony ianao? Vola sekely ao ianao dia raiso izany ka omeo azy avy amiko sy anao. Tokony andoha etreto ny mpianatra. Mpianatra nefa nanaraka an' Jesosy foana tsy nanan-kaloha ny mpianatra. Dia ozy ny mpianatra, raby eo, tsika tokony andohetra. Mety ve ny mandohetra? Dia ozy ny teny tompo hoe zany hoe zanaka e. Raha ny tena marina ho Jesosy tsy tokony andohan'izany satria zanaka. Fa zao anefa so manafitoana azy tsika. Dia mba tsy hanafitoana azy dia andao aloha ihany ny hetra. Dia nanome sosokevitra amin'izay Jesosy. Dia nahary tsara mba raisinoto mihitsy androany. Raha nanome sosokevitra amin'ny mpianatra ny tompo teto dia tsy nilaza hoe andana matory ry Petera fa hisy mirakla eo rapitso. Tsy zany ny eo. Tsy nilaza koa Jesosy hoe Petera, andana aloha mitrosa atsy ambadika atsy andoavana ny hetra atsika. Fa ozy izy Jesosy ao anatin'le Matthieu 17:27 manao hoe nefa andrao isika manafitoana azy dia makalesa aiza ozy izy? Ataovy mafy aloha hoe makalesa aiza?
voalohany eny tsara le fanazavana mitraka kely ianareo azafady indrindra. Fantatry ny tompo hoe reto mpianatra reto ny zavatra hainy dia ny maninona? Manjono. Ny tompo ry havana rehefa hampiasa anao tsy amin'ny zavatra tsy hainao akory fa amin'ny zavatra talenta efa nomeny anao. Raha mahanitra ianao ankehitriny ny tratrana trosy manana olana, tsy maintsy manana talenta ianao fa mandainga ianao raha miteny tsy manana ninina. Maniraka anao Jesosy androany, raiso le talenta nomeny Jesosy anao, mandehana manjono. Fantatry ny tompo hoe ry Petera mpanjono, zay no hainy. Ndana Petera manjono raiso, ndana manjono, raiso ny arato, raiso ny azy ny namofitana, dia andana manjono. Ny olona teo afatrosa dia mila miasa, raiso mihitsy noty mila miasa, fa tsy miandry mirakla eo ambony fandriana. Mila miasa. Raha te handotrosa, te handony hofatrano, te anakaloha amin'ny ekôlasin-jaza, mila miasa. Jesosy tsy nilaza hoe Petera tsy manakalova atsika, ay ndraso aloha abriaka jabrabirada, abriaka rabada, tongava ry vola tongava. Tsy misy an'izany ao anatin'ny Baiboly. Tsy nisy Jesosy manao mazy mofo 5 isazan-drano roa zany hoe tsisy mofo efa to dia abriaka dia misy mofo, fa zay nisy teo no nampitombony. Ny en Jesosy zany rehefa miasa dia miainga amin'izay zavatra efa anananao aloha. Ozy izy ianao hoe za pastera mahay manao gâteau fa za tsy manana fitaovana, fa tele ny anananay. Androany amin'ny teny amdio ny tele anao dia andana mividy fitaovana anaovana gâteau. Aleo manana masinina fanaovana gâteau toy izay manana 32 pouces tsy manao ninina. Mazava aminareo hoe zany resaka zany e. Sa pastera mba me vola fa saity nany aloha fa trano tsy misy nanananany zao. Fa iny eo aminy anefa ianao style izy miaraka amin'ny 42 pouces manapipika tele mitsotsotra ny tongony miaraka mihinana kakabisan kely sera. Dia za re ohatrany tsy manao an'izany 32 pouces ary nenay mbola tsy ianao itsosa ty amiko. Ary marina mihitsy nge zany fa manafotoana ndraindray mahita olona hoe mitrosa nefa ao an-trano misy ihany. Dia zao Baiboly no miteny izany, tsy fahotana ny mivarim-panana na ahafahana manodina azy hivadika vola hivelomana. Baiboly no miteny amdio ny fanananao amidy fahalalana tsara. Amdio ny fanananao. Mampirisika anareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay vavolombelona zany. Misy zavatra tiana hivadina tao tsy nanana fond zahay. Ny vavaka izay ny vavaka. Nisy fond meny Jesosy ihany fa tsy hoe tsy ampy. Fa ozy aman-tsyany Ramatoa, raha ty fiarantsika ty Ramatoa tsara io atokotany. Saingy zao mamoaka vola izy io. Nandray ary nandrayntsika hoe aiza ndray ny lasantsy ny sisa rehetrarehetra. Fa anjao ny atao mila miavitsika. Mafy amintsika ny andro voady foana hoe misy nanao voady fe zao fa mba te hihinan-kanina. Mafy nge zany ho anay pastera nge zany ny fiainanay misy nanao voady fe zao fa an'olo-kosin-jaza, misy nanao voady fe zao fa mba te hihinan-kanina mivady aman-janako, mba misy nanao voady fe fa mba te hihinana kotileta, tsisy androany, mionona aloha vady tsika Ramatoa tsy natao angataka lava, ary tsika tsy niforona angataka, manatana antsika, andao hiasa. Eto dia manainga anareo mihitsy andana miasa. Aza miandry fiantran'olona lavo zao ianao, fa rary fony hafaranao. Ary ny hafaranao mpiandry olona eo ametsiny an'le olona ianao. Fa nga le olona natao amelona anao foana e. Azonao zany, tsy hoe namendry avade dia anateny, fa andana miasa teny any eo akaikinao, andana miasa e. Asa teny tsara andana miasa. Ko maninona ty ampiangonana ianao amin'ny andro zoma? Makahery, saotra Ramatoa, makahery. Zao no izy Andriamanitra tsy momba an'izay tsy mandeha mihetsika mihitsy amin'ny fiainana. Raha mijery anao tafidy Joseph, tsy miperaperaka tao an-trano nge Joseph olona tena niasa ne zany Joseph zany Raha mijery anao Jacob, olona tena niasa zany Jacob zany, dia nitahin'Andriamanitra tao anaty asany. Andriamanitra zany dia miara-miasa amin'ny olona vonona anao dingana. Averiko, Andriamanitra dia vonona hiara-iasa amin'ny olona vonona anao dingana. Ka azonao atao ny mivarotra atao. Resy lahatra resy Ramatoa namidy ndray ny Mercedes. Amdio rangahy aloha, tao hiavitra. Namidy dia andaontsika dia misy izy nareo ndry mampalahelo ry pastera zany fa tsy nanana fiara eny aleo aloha mba tsy mistyle ny mbo Mercedes nefa ny ao anaty vilany ara raha mangotraka ny ampangotrahana. Fa aleo aloha miaina amin'le tena réalité mihitsy aloha. Dia averina ndray falafy ndao ary
anao fontsika inany atsika tao ndao tsika vidy an'reto a de varatra anty anao anty tsika rehetrarehetra hita fa me manomboka me tsara le zavatra atao rehefa mba mandroso am'izay le zavatra ataonao de apartira le zavatra azonao am'izay anao no mivitsy kelikely zay ilainao am'izay sady efa mba misy asa no mba efa afaka mba mifona amin'ny aviteny mba amin'ny style fa be mihitsy am'izao ny gasy miplomomplomo mamanitra ery nefa mivoaka ny trano a nefa ohatrano tsisy atokona ho ny fitenenana misy sa tsy misy zany e be de be nge ny zesty ivelany fotsiny e fa rehefa tonga ao trano ianao kay mampalahelo be ny tranony tena marina hoe tsy mila atao hitan'ny olona mifahantrano ao trano fa za koa miteny aminao hoe aza vela hanitra mihitsy koa ny ao trano de ataovy mety koa ny any ivelany sady tsara ny ao trano mety ny any ivelany zany resaka tamin'ny vady aman-janako foana hoe ato an-tranontsika natao hoe paradisa aloha fa ny ety atany ho tahaka ny any an-danitra andao atsaraina zay azo atsaraina mba hafinaritra aloha miaina sy mody ato trano fa tsy vao miditra ny trano de makrizy foana ato trano ato makrizy de lasa aty atany efa miaina anaty krizy sanatria any aparany koa tsy voavonjy satria rehefa krizy lava nge anao de mandova ny elo ny afarany any an-danitra tsy misy olona mandova zany olona krizy lava zany tsy mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany vao metsaka jereny kirotany kirarinizy andray tony mandreraka amin'ny fatapery ary indray atondray akanjony isan'andro krizy lava foana de anatenana tompo tonga ty an-danitra mba avonjeo area tonga ianao raha krizy lava foana teny ferinaina foana ianao teny an-tany teny zany mihitsy ny nampahianao io angamba hozy Jesosy marina nge zany e zay aloha sorana ny tompo aloha fa za koa le mentoroteny ohatran'izao a tena tsapako mihitsy hoe Andriamanitra miasa reraka be tamin'ny lakamisy reraka be Jesosy ampahire zao tsy hoe reraka ara-panahy fa reraka mihitsy mivatako amin'ny miaro torolava foana mampianatra de mba nitady fampahirezana nisy pastera zay nampianatra tao tsara honenana fa lokony natao anatin'le inona moa le zavatra anteneniny a ny zavatra amin'ny avo zanako ka aiza moa ka ao anatin'ny fampianaran'le pastera manao hoe marimarina mihitsy zany a mety ianao matavitavy lazain'ny olona fa saucisse boudin mahikely ianao noho ny amin'ny asan'Andriamanitra lazain'ny olona fa saucisse fumé lokony zany tafaka hatramin'ny tsinaiky Andriamanitra za zany saucisse fumé ry Jesosy zany fa aveo lasa am'izay le pastera vita ny anjarako lasa pasterisme matavitavy be zay le pastera de ozy amantsy an'le olona hoe lasa zany ny saucisse boudin fa mitonga andray zany ny saucisse fumé hoa zany ampianatra de zay koa mahafinaritra am'le mianatra sody mbo meko nge ianao e nikany trano any tsisy fotoana imezana mihitsy e any de mba eto koa mba me de aza mena tsiny fa misy fifoazana am'teny ianao mampime fotsiny kotselanareo ary mampime fotsiny zay mampatezitra koa rehefa iny voto mihitsy ny orinareo vao iny ny joreo a tsy reraka aveo anao par aloko mba me de lokony ety zao Jesosy atiako rangahy ianao a tena amin'le fotoana fantatro hoe reraka tena visaka labe satria latsinainy anao takariva amin'ny sivy sasany foana vao tonga ao trano talata koatra zay de visaka aty misy toa mbola tonga ao mbola mampianatra amin'ny WhatsApp sy rehetra de ozy mba hampahirezo tsy fany mea zay tamin'ny larobe zay avity zay tena nahazo hery a ay akoatra ny fitsikina koka ay akoatra mivavaka de mampahery olona anankiray ay koa na ny mahitanao mitsika ary a de afaka ahafahany olona mahazo hery ay tena vao nitsika mahafinaritra tsy mivadika zavatra hafa ndray kory zany ay nitsika tamiko izy tia va fa hoe tena le fitsika nareko hoe mamadika zavatra hafa foana mantsy nandray fa mila mba mitsika hoa marina aloha sa tsy marina zany e ohatrany hoe mampivavany-taolana nge le meme za tena latsaka mihitsy ny haiko taiza moa le resaka andresantsika teo hay hoe amidy ny fananana misy taontsika io a tsy hoe neny vary lava akory raha tsy nisy 42 pouces tao an-tranonao fa tsy mivary lava ianao fa maka départ ianao ny anaran'iny somary mandinika kely inona ny azo atao ato trano fa mandidy ianareo ny soratra masina raha tsy teo tratra mifandringanana aza mitrosy zay aloha anankiray azo elana ve ny fandringanana eny aza mitrosy raha vao mitrosy ianao a tsy amelan'ny olo zany ianao na mibanky aro avy aminao ao teo tsy voalohanao am'izay nitrosy aiza ny entanareo atao saisir ringany ianao anatin'izay aza mitrosy alao raha lahy miaingy de ny raha mpianatra petera andana manjony mahagaga nge raha olona fahafo zao zany de hoe Jesosy a etrany eny tsy misy e inona ny raha nataonao manjony zay a ay zany andoavana etra am'izany heureusement ry petera fa efa manomboka nalalan'i Jesosy nahitan'io a de ozy amantsy Jesosy hoe tsara rangazany fampianaranao zany a raha te ho afatrosa ho afaka amin'ny olana mila manana aranjono aloha inona ny talentanao raha milaza fa tsy manana ianao a andana mianatra
mianaraka ato, mianara manao inona koa zany, manao ouvrage métallique, mianara lanio aloha ny fanananao amity fahalalana. Rehefa manana fahalalana ianao aloha dia ampiasao io fahalalanao io. De nampiasa zao ry Petera satria ny fahalalana manjono. Fa zao anefa eno tsara. Aza mandeha irery eno tsara, any Facebook any miresaka. Aza mandeha amin'ny fahalalana fotsiny sy ny fahaizana, fa eno tsara ny baikon'i Jesosy. Averiko, rehefa mahay ianao, mahalala, aza mandeha miankina amin'ny fahalalanao fotsiny, fa eno tsara ny toromarika Jesosy. Raha raisinareo anao tsara mahafinaritra be zany zavatra resahany zany. Hoy Jesosy Petera ndray mandeha, Raby eo, hatry ny alina zay ny nanjono tsy nahazo mihitsy. De hoy Jesosy, hoeto ny aratonao ary misambonao ndao miditra eny amin'ny lalina. Raby eo, zay ny ka professionnel tamin'ny fanjonoany, efa hatry ny alina ny nanjono teo. Fa nohony amin'ny teninao ary hoalatsaka io amin'ny arato. Teo zany Petera de resy lahatra hoe, na de efa mpanjono ary ty rangaha ty rehefa miteny tsy mitovy amin'ny alao arahany. Fa tamin'ny horonan-tsary anankiray zay ary ohatrohatran'izay mihitsy ny fahitako andry Petera. Karazan-dron'olona le mpanany ihany rony angavo hoe sa le somary ohatrany tsy de mahatoky. De nandeha zany ry Petera Jesosy. De eo zany Petera le somary manalanala azy. Jesosy io, aisika no mijanona. Zany Petera te arietrretra hoe ho hitako ary zany hoe. Satria Petera nge efa nizisy be. Efa hatry ny alina zay ozy izy naninona. Nanjony telaza izy, zay rangaha ty efa hatry ny alina teo tsy nahazo nininona. Te tena za mihitsy nge Petera. Fa eny ary, nony amin'ny teninao hoalatsaka io any ny arato, hoalatsaka io tanare, lasa Petera, John andao hiaraka lasa amizay namoza, lasa aizanao janona, eto ve Raby? Mbola tsy eo aloziny teny tompo, mbola tsy ehony, ady mandeha any, sady efa tsy de ao ihany le fatokina tsy fatokina, lasa ihany lasa efa eny ajanona ve le izy? Eo ny ajanona Jakoba eo ajanona ny arato. De ahoana amizay, alatsao ny aratonareo, alatsao ny zalahy, atsipinay ty arato ty atsip. Satria efa hatry ny alina reo nanjony tsy nahazo reo zany efa mieritreritra hoe zay rangaha ty efa hatry ny alina ny teto tsy nahazo ny ianao milaza hoe eo amizay. Eto amizay zany nalatsaka. Ao zalahy alatsao alatsaka. Zay, stomina amizay ve le arato andraso aloha. Andraso ny aloha tsy stomina aloha. Raso ny aloha tsy stomina aloha. Eo. Ahoana? Stomina amizay ve? Eo, stomy amizay na rato. Ao, stomy. Jakoba stomy amizay. Saika le imeme iny amizay isitony. Sanjerijery any hoe ahoana koa ary sao de mandraikitra ary zany aratsy zany japio angakaingana aloha misitona nenga fantrondro be mihitsy nipetraka mihitsy amizay Petera nijery. Fa iza loatra ary ty rangaha ty no mandidi ny trondro. Zay na tonga amin'ny Petera naiky hoe tena miaiky fa zanak'Andriamanitra mariny ianao. De tsy hoe ary Jesosy fa tsy laza aratsy nahita ny trondro anao zany de tsy mihitsy zanak'Andriamanitra. Za mihitsy angetsika hitanao ry Petera nanjono fa nandeha tamin'ny herin'ny tenany fotsiny de tsy nahazo nininona. Fa raha vao ianao no manjono ka mihaino tsara ny Jesosy hoe eto ny ianao manokatra tsena, eto ianao manarato, eo no alatsao amizay, eo anao manao an'izao, de ataovy mihitsy de aza amisalasala kely ary, fa ataovy fotsiny zay asainy ataonao. Fa stomy io fa amin'ny andro janvier na février tsisy mpividy ary io anao ny anao rery misy mpividy. Satria tsy mitovy ny manompo sy ny tsy manompo. Antanio aloha Jesosy. Gagy ianao anao hoe tsy mampino Jesosy fa zay efa hatry ny alina ko nahoana. Satria ianao nanao an'le izy teo fa ianao rery. Fa Jesosy amin'ny herin'ny fahalalany de malala hoe eo ny tena mampety an'iny. Asa nididiny Jesosy daholo angany trondro tao hoe mandehanao amin'ny toerana raha io de tao ny jonoana izy rehetra. Tsy haintsika zany fa fahaizan'Andriamanitra ane zany didin'Andriamanitra ny client ao aminao rery. Ao aminao ndana makao fa zanako io. Zany ne fahaizan'Andriamanitra zany manjono. Rehefa nanjono ry Petera, ndao jerentsika fahintsety. Nefa ndao tsika mataovy fotoana azy de makaleso amin'ny ranomasina ianao. De maninona ozy izy? Manjono. Maninona hony? Manome inona zany Jesosy eto? Baika. De manome toromarika. Manjono. Izy tsy miteny hoe makalesa eny ambony rano de matoritory amizay ao anaty sambo kely nareo. Tsy zany ny fifoazana mila miasa. Pastera, ahoana zay
Mivadinay anie ka manao asa ao aminareo maraina parivony ny andro. Latsinainy hatramin'ny zoma tsy miasa mihitsy fa ao foana izy dia ao foana izy. Rehefa tenenina ao izy dia katsaolon'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia gaga ianao. Orala, mbo sérieux ve zao? Va dia manjanaka hoe ka Andriamanitra ny nitendry pastera hoe aza manazy eo anina. Ka rehefa aza manazy zany dia mivady amanjana koa zany ampinanao ina fa ianao zany dia aty mametra tanana dia mitsodrano. Lazaiko anao ny soratra masina fa tsy mandeha ilany ny baiboly. Ny soratra masina dia tsy mandeha ao anatin'ny baiboly kongera lahy misy manao izay tsy mamelona ny ankonany dia ratsy noho ny tsy mino e. Misy tsy misy an'izany ny baibolinareo? Ka Jesosy mandita antsika hiasa. Oui, hiasa ara-panasy hiasa ara-batana koa fa ny ankonana aloha ny Jerosalema voalohany tokony ho velominao vao ny hafa. Andreo diso hevitra ianao. Ka aza mirediredy milaza an'izany hoe ato am-piangonana miasa maraina raha tsy olona natsoina ho amin'izany manokana ihany. Azonareo ve zany resan'izany? Misy karazana mpanompon'Andriamanitra tena hoy Jesosy tsy miasa ianao fa manao asa l'Andriamanitra dia velo misy fa tsy ny rehetra zany. Tsy hoe mahita ny dady ianao dia dady ary zao dia mahita ny ihany ianao dia ihany ary manao an'izao ihany, fa tsy ny rehetra zany. Ndray mandeha nisy zavatra nahatonga saina, azafady raha miteny kely ty aminareo fantatra efa tena miasa mafy ianao fa misy aniratana saina. Mivory zay 5 mianadahy zay ny mivory. Voatenin'ireo olon'ireo foana isaky ny mandeha hoe pastera, ianao na ray tsy hita amin'ny fivoriana, ianao na ray tsy afa fa mba tonga avy ianao, mila tonga ianao asan'ny Jesosy ty, matin'ny Jesosy ianao raha tsy tonga eto amin'ity asany azy ty foana. Avy eo amantsy anazy. Dia tena mibebaka mihitsy aloha Jesosy amin'ny fona ao fa la sotro nanao tandrevaka ny asanao tokoa mamela. 5 zanako amin'io ray ny vadiko, enina zany zay eo. Ny vadiko moa ray foana hatramin'izay, reo mivelomina. Nandeha renonareo le zavanisy, nandeha raha mifivorianay. Tonga ny tamin'ny 10 teo dia nisy ny antso le anankiray 5 enina hatramin'izay. Nisy ny antso le anankiray, allo, ahoana letsy misy le mpiara-mivory aminay eo ahoana letsy manao izy ao? Efa voatra lavy amin'ny versement amin'ny 5,000 ohatr'izao ok, ho avy any ariva dia tonga dia raisy koa le versement dia mipetraka le ray dia efa nitodika aloha zany hoe iny zany rariva mandray versement. Tendray le anankiray teto, za eo efa mpampianatra retraité. Ty raha matoray ty koa zany retraité io zany zao na miasa na tsy miasa efa mandray sotro ronono. Le namana anankiray koa miasa ao amin'ny tsy haiko na FDC na MGI izy zay. Izy eo mandray commande fotsiny. Efa vitan'isany ve le commande zao ny refiny le fitaratra dia apy atao. Tonga any rehefa avy eo dia milaza fotsiny dia mijery ny asa. Ty ray ty koa zany zao tonga any dia mandray fotsiny dia mandray vola izy raha riva. Ary ty ray ty koa zany mivarotra dia ny zanany ny apetrany eo. Fo za zany sady tsy mivarotra, tsy manana tena versement raha riva, tsy manana piasa-piasaina, tsy manana retraité raha riva, tsy za zany miala tonga dia vadiko boribory tonga any an-trano. Nanomboka teo dia nahalala hoe reto olona menimenina amiko isan'andro reto efa manana ny assureny tsara izy raha riva. Azonao ve zany teneniko zany sa tsy azonao e? Misy karazan'olona efa milamina azy dia ianao nitereny ohatran'izay koa. Fa nanomboka teo ny teny mihitsy Jesosy tsy be fanahina raha miteny zany fa ianao teny hoe fahaiza mandamina tsara no hoentina miady. Voronareo talata tsy afaka talata fa miasa. Fona zay tenenanareo tsy olon'izany. Amin'ny talata heriny tonga eo indray dia rehefa tonga eo dia aza mivory mandany andro lava be nareo. Mampivory anareo dia mampiantso anay vory resaka efa adiny ray adiny roa aloha resaka tsisy dikany aloha vorintsika. Ny atsasakadiny vao tena mivorintsika rehefa avy eo. Fa ianareo mivory adiny roa reny efa milamina daholo ny ianareo. Azonareo tsara? Zany moa efa nisy fotoana saika mifampiresahako tamin'ny ray aman-dreny hoe mampiantso fivorianareo ny olona vany ambany vohatra be any mandeha tongotra adiny 5 tonga eto an-taninan'andrano ivory. Mampivory amin'izay nareo dia resaka fanenjehan'olona zavatra tena tsy dia zavatra mitomba fa resaresa adiny ray sisa ny olona vao tena menareo vetikanina. Reny olona reny lofo mafy na fony asa mandrara tonga eo. Fa ianareo reo ry ingénieur, ry manampahaizana, ry mpiasa amin'ny banky, ry zao efa milamina daholo nareo. Mba jereo ihany aloha raha lany fivavahana sao dia manafotoana ny afaka amparahelon'ny sasany. Fa mipetra foana eo amin'ny toeran'le olona omenao tsiny isan'andro. Tsy milaza zany hoe ndana miasa foana ianareo. Fa ny baiboly mihitsy tsy miteny manao hoe fahaiza mandamina tsara no entina miady. Rehefa mivory dia zay tena fivoriana aloha atao.
adany ray tonga de tena hoe tiany fivoriana, tiany zao, tiany arai, reto vitsy raha te hiresadresaka de miresaresa am'izay zay resadresaka tsotsotra. De aleo ny olona ody am'izay zay manapa-kevitra hoe zay mbola lavitra. Mazava amintsika ve zany resaka zany? Ho fitsinjovana satria tsy mitovy ny fahefa mividy. Fitiavana zany resako aminareo zany. Za zany rehefa mampivory de mila micomprendre ny olona mpiara mizaika amiko hoe ty olona ty mbola lafo vidiana, ity olona ty mila frais. Tena fanaonay mihitsy reo am-piangonana no milika kely am'le namako hoe ianao ve manana frère na bavy? Ty misy 5000. Satria fantatra hoe tara izy de manavitra azy mba misy aty aposiko. Mba hafahako manampy azy hoe tongava foana manaraka fa apiko ianao raha mbola misy azoko atao. Fa tsy hoe sady efa tsy manana frais izy, tazomiko adiny telo izy, alefako mandeha tongotra izy rehefa avy eo. Za mandeha fiara mody izy mandeha tongotra rehefa avy eo. Fa mijery aloha hoe ahoana ny fombodinareo, mety ve alamitsika ny fivoriana. Tsy njovina raha lany hafa, zany koa ny tena fitiavana zany amiko koa zany. Toroteny velona zany resako aminareo zany. Mila miasa araka io teny io. De miasa am'lay fanomezam-pahasoavana. Te ilaza koa zany io hoe raha mpanarato ry Petera tsy naniraka Jesosy hoe andana Petera manao sodira de zay vola azonareo any alaina. Satria fantara Jesosy fa Petera tsy mahay sodira. Mazava amintsika ve zany? Zay ozy izy le pastera tamin'ny larobia zay hoe aza mitetateta ny zavatra tsy hay e. Sao de manao make-up mozy izy. Atao make-up eo izy volomasony olona solatra amin'ny volomasony olona sendra volo signon lasa inona moa? Lasa lozy clarita moa. Volo signon lasa lozy clarita eo menga zay tamin'ny larobia zany. Mbo tonga avainy aloha mivady anina fa misy zavatra mahafinaritra ngeny amin'ireny. Zany hoe tsy maniraka anao koa Andriamanitra manao zavatra tsy hainao zany. Fa amin'ny zavatra efa nampianariny anao na nampiofaniny anao ao anatin'io. Ary raha maniraka anao amin'ny tsy hainao koa izy de matoki fa matoa izy ny maniraka de izy zay ny an'olo-tsainanao amin'io. Mazava fe zany tenenina amintsika zany. Raha misy nandrany anao koa zany tena tsy haiko marina io Andriamanitra de tena izy tolory-saina ary hafa ianao naniraka amin'io. Eto zany raha toizana ny tantara de hoe makalesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjono didy mihitsy io araiso jere tsara le izy miara mamakiny antsika ny toy an'le izy hoe araiso zay maninona ozy izy? Zay maninona azan-drano maninona? Ataovy mafimafy hoe zay azan-drano maninona? Azonao voalohany, tsy ny azan-drano faharoa, tsy ny azan-drano fahatelo, fa zay azonao voalohany. Hitanao le mahafinaritra miaraka amin'ny tompo, misy toromarika tena mazava mihitsy omeny hoe zao ny ataonao. Raivo le tsondro de alaivo le azan-drano de sokafo ny vavany de misy sekely ao anatiny ao. Andana loavy ny hetratsika. Ohatra ny tsy mampiny zany, aika ao anatin'io asa ataonao io no hanehoan'Andriamanitra ny fahagagany. Averiko, raha aneo fahagagan'Andriamanitra tsy tia manao mazy Jesosy. Zany de mila ampianarina amin'ny fifoazana. Jesosy tsika tsy mpanao mazy. Samihafa ny mazy sy ny fahagagana. Ny mazy de zavatra fandrebirebena saina fotsiny hoe mazy avadiko an'izao ty mazy. Tsy mpanao an'izany Jesosy. Fa Jesosy mpanao fahagagana. Ao anatin'ny asa ataonao no hanehoan'Andriamanitra ny fahagagana. Ianao mihetsika ny dediavina hanehoany fahagagana amin'izay ianao. Tsy mampino ngere olona zany hoe alaina ny tsondro de sokafanao anatin'ny vavany de ao misy sekely. Raha ratsy Jesosy ke manao an'izany matapitra voasokatra daholo ny vavany tsondro rehetra. Ato ve zao le sekely, ato am'le fahatelo ve, ato am'le fahaefatra, lany ny tsondro an-tany, ato am'le fahadimy. Fa hafa mihitsy le Jesosy manolotra-kevitra anao. Raha ara-baiboly io mantsy Ramatoa tsoritra io. Andana raha mpiandrin-dana manao asan'Andriamanitra ihany koa. Hitanao, ozy izy ianao hoe ary pastera ohatra ny mamoaka mapiditra, ny tena marina de izy daholo io. Sady miasa fivelomana ny manao asan'Andriamanitra. Fa ny azadininareo ry fifoazana, fa ny asan'Andriamanitra de eo mpanaovana asa fivelomana mihitsy ny tena asan'Andriamanitra. Raha mpivarotra ianareo de eo amin'ny fivarotanao eo mihitsy ianao no miexercer amin'ny mampanopin'Andriamanitra anao mitory filazany tsara. Raha sofera ianao de eo amin'le mahasofera anao mihitsy no hitorianao. Tsy voatery hoe andehanao asan'Andriamanitra de ajanoko ny fiara de ho any am-piangonana mihitsy. Tsy zany ihany. Fa na misofera eo ary ianao de afaka mitory filazany tsara amin'ny olona eo akaikinao. Inona ny asanao? De eo amin'ny asanao eo mihitsy ianao no mitory ny filazany tsara. Mila manjono zany dikan'izany zany ndana manao asan'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy mantsy amin'ny Petera, tsy ataoko mpanarato tsondrotsony ianareo fa olona.
dikan'izany zany ny mpiandry koa rehefa mazoto manarato mazoto manao asan'Andriamanitra dia any ambavandreny trondro reny no mivoaka ny fitahiana tokony ho anazy. Mazava aminareo ve zany teneniko zany? Raha ny fitahiana aminay mivady dia teny ambavanareo no nivoaka. Rehefa manao asanareo any zay dia eo nareo niresaka pastera, ianao nireko fa manao seza, mba pastera mba ataovy ny seza, mivoaka any ambavanareo zany le fitahiana ho anay. Zay tsy manao hoe anao asa aminao koa hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy. Nareo ve ataovy ny sezanareo? Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy ny vianareo? Tsy zany. Izahay hatramin'ny nanaovanay asa tsy mbola mba nitsiriritra ny vola tany am-paosy ny ondrinay zany ka nanao hoe mivoly zahay. Tena tsy fomba anay mihitsy zany ary tsy nampianarin'ny tompo fa tena manao asa amin'ny fo fa tia malifitianay amin'izay le ondry satria hita ny fanahazo ery izy. Nareo moa pastera manao an'izao, aleo ampanaoviko anareo ty, nareo pastera ndao dia azo azy ny asa fivelomana ao anatin'ny asan'Andriamanitra. Ka tsao aloha mifanjakan'Andriamanitra dia maninona? Manaraka anareo ny zavatra rehetra. Nanao asan'Andriamanitra zay tamin'ny lahady na mpianatra nampahery an'le sampana atao avy any an-tanambonga misy zay maboibao. Tena tamin'ny foko mihitsy tianareo Jesosy. Misy an'le olona telo mianaka samy dia nampahery azy raha mbola velona andao hifankatytsika, andao hifanampy, andao zao resy lahatra tena voakasika amin'ny fon'le olona. Nanantona ana le ingénieur ray pastera, sa pastera vonona nampy anao ampianatra anao makasika ny fruit sec, mafana maina na sakafo afaka ondrantsika any an-dafy. Tsy niteny anazy aviera lahampianaro fa rehefa resy lahatra izy na eny hoe pastera tena mizara amin'ny fony sa koa pastera fanampianatra anay izy maly nanomboka tamin'ny 10 andro tsy nandoavana na ariary nefa raha ny karaman'izany any université amina million fa meny satria nizara maimaiponao anazy ny filazany tsara dia nizarainy koa se tany amin'ny rehetra ary plus n'izany nitondrany échantillon ary mbola nihinana koa dia natavitavy kely sy tehaka ho an'i Jesosy mihitsy zany ianao zany efa sady nampianarina maimaipona nihinana échantillon maimaipona mbola natoranao daholo ny lalina rehetrarehetra. Misokatra ho anao ny lanitra rehefa tena tian'Andriamanitra ianao ka manao asa amin'ny fonao rehetrarehetra. Teny ianao zany androany. Ataovy ny asan'Andriamanitra amin'ny fo feny fitiavana dia ampiasao izy eo ampelantananao fa sokafan'Andriamanitra midanadana ho anao io lanitra io. Tsy mikato an'izany io. Atsony daholo ny olona hiara-iasa aminao. Tsy apopozinao zao olona ao amin'ny tribunal mahafantatra tamika anao. Mahafantatra anao tamika satria ampiasain'Andriamanitra. Izahay mivady ary mody amin'ny arivo amin'ny 7 sasany alina any amin'ny zay ny trano raha makananga aminareo mandizonareo hoe aty very pastera no mipetraka elakela trano angeny andehananay fa tsy elakela tany ary ny tranonay raha eny Sabotsy no anisany any voatanana indrindra any tena zany mihitsy raha voatondraka ny raha eny Sabotsy ny anay tsy maintsy tondraka satria zay ao atambary mihitsy no mipetraka tena mbola elakela trano be fa misy an'izany hoe mifaneny zahay amin'ny tena hoe minona moa mpanendaka ny zany zay mama mantsainy ramatoa moa patapatana azy zandriny eny tanjeo mifamamahy ny tanàna ozy izy mihitsy lepa sao dia aterinarony eny sao dia aterinareo mivady dia gagy ianao injy mpanendaka andray tiany hoe anatitra anao hatrany an-trano dia tadidiko tamika ny tenin'ny soratra masina tena niena anay nge zany amin'ny alina amin'ny 7 sasany alina dia faneny hitanao hoe zany zalavina nena fa fanena tanjeo mifamamahy ny tanàna zoky zany ataony zalahy zay korazy mama izy nzay olo mame korazy anay zay fa zay mivady mantsy matetika tratratratra an'izany amin'ny tsy hoe koa hoe misy an'izany dia ararotina be koa hoe andao ody alina foana raha matoa fa tsika koa nanay makafanan'Andriamanitra azonareo zany zay mantsy efa tratra tao manjakaray ohatra ny tiany abiany gadana anay tsika raha matoky an' Jesosy ino ny gadana vaky foana amin'izay ny tranony gogogo ntomany foana ny trano toy Jesosy ka ianao makafanana efa nyteneniko hoe solongezangeza ny gadana dia raha manolo gadana ngeza ndray zay dia hoe tsy matoky an'Andriamanitra ary pastera hidi-trano kabara ray kabara roa kabara telo fa za milaza aminao fa eo ny vavaka fa ataovy mafy koa ny hidi-trano tsy fahotana ho zany marina nge zany fa endrena nge zany atoroko anareo zany fa tsy hoe matoky an'Andriamanitra dia avelo ambanabany eo na asa ataovy ohatran'iny koa ny gadana raha vao ohatran'iny ny gadananao dia makafana ny olona zany na mpangalatra tsy tia maky ary mahita hoe ohatran'iny ny gadanahany dia alay-panahiny dia hovakiako trano io dia nana fotoan'olona ngenao amin'izany nitovy vavy mba ataovy lavalava ny zipo fa tsy rehefa vaolana zava olana fa naniky ny zipo ohatra ty misary vao mandeha dia zany tsy tovy lamana zany miala amin'ny anaran'i Jesosy ny devolitsanga miala ny devolitsanga
roana any de volontsanga nefa ianao mihitsy no misarika an'le olo ao anatin'le manange zany e fa nitantarako anareo le mandeha ao hoe dekona ray tamin'ny fiangonana tsy tonoko anareo zay hoa tsy manao akanjo le dekona hoa tsy akanjo masina teneniko fa tsy hoe mibridana fa nyzipony afo kely lasa izy namoatra an'ity le tsy tato ataninanandrano zany tsy tato fa sao de famelo indray namoatra an'ity eto izy miondrikindrika eto ianao rehefa manay tsy hitako izy amin'io matavitavy be ahoana monga mo zay jambany ianao hoe Randriamanitro fitiavana tsy hitako ka efa niainany somary fotsifotsy zay moa le zipony le akanjony tonga de le tohitenany reny azoazonareo saretsany izy botabota fofoy somary mitataka de asa nisy tsy nety nga le tetsy miondrika izy manakatra an'lizeto miforitra eto zay rehefa mipetraka aorina manao hoe azo caméra o tsara de normal raha misy zange am'ireny fona raha miteny anty aminareo am'ireny le procession reny mangataka mafy am' Jesosy mihitsy raha vao zany eto hoe Jesosy mba tapena aloha ny masonay mba tsy hitan'ny mpanao procession indrindra ny vehivavy fona raha miteny an'izany ray fa misy ane manao procession tsy manao zany zay dada zany zay dada miendrika am'izay manao solomaso izy iny ikala ihany iny izy ko iny sosikevitra ihany na sosikevitra ihany raha vao mba fantatra hoe procession mbo ataovy somary takotakona ihany ny vatana fa ny masonay lehilahy tsy azo tapenana fifoazana ny teneniko am'izany sao tezitra indray nareo de ampisy fahamasinana daholo ke zany resahako zany ianao mieritreritra hoe ry pastera ve tsy tsara saina be nao non tsy fantatrao anjy anatin'ny saina efa tsy miteny hoe ratsy saina ny pastera fa raha azo atao ihany aloha raha azo atao ihany aloha aza mitondra anay ho amin'ny fakapana mahatonga fandringanana daholo inge zany mahatonga satria rehefa elany ela mivarany misarika lasa ringana sainao mieritreritra zavatra hafa ole de tokony hivavaka de amboarina hoa mifoana fa matoa tiany Jesosy tongavana zany misy antony zany rehefa hita hoe manao procession de zao mba ho lavala satria iseho mamakivaky avany ianao mandalo eto amin'ny rehetrarehetra eto de tsy maintsy hoe mba miendrika ave Jesosy zange matoa anatry de hoan'i Jesosy hoe ty ary amseho eto aminao andro de mba amboarina koa ny fitafy mino amgamba fa ny saratra ny manao manekay mihitsy miaraka satria poketra koa moa efa tsy azo ajanony eny toerana fa eto dray na azo aina efa zany mipoketra anay zany arotsaka am'zay zany dada mba mijery satria moa izy mivady kozy moa raha matoa tezitra tamiko izy ianao de tsy mba mijery mihitsy satria za misy toana mantsy tetsy ianao de tsy mba mijery ny olona mba mijery anao manatitra an'le procession hoe ipadio zay hoe eny mety misy ihany jereko fa mety misy ihany mba miondrika ihany andrandray fa tsy teniteneniko anao raha matoa ny antony fa mba mivavaka ao anatin'iny mbo tazomy reny fa masinako Jesosy makavalim-bavaka ao anatin'iny fa fona raha miteny hoe mandainga ao zany raha miteny hoe ka inge masina be tsy mietreritra an'izany fa ny zavatra hita masona eny miraikitra ao anatin'ny sainy ny masony ievany ka innocent raha misy olona tena tsy tokony ho tratrana tentation zany de evany tokony ho izy fa naniny ny eva mbola voasarika ihany tao anatin'ny satria ny fanerasera teo ka mila tandremana daholo fahamasinana zany resahako aminareo zany tsy nareo any ve nytantaraiko an'izany hoe fa nyresahako fandrony tamin'io raha matoaka io hoe manina ho ainao efa avy nampinono ianao zaza hidio tsara ny akanjo masina fenao mampianatra tsika mila mijoro vavolombelona tianareo Jesosy kilenj tianareo zavatra manisy zany ka ny zanakay mbola kely de avy nampinono izy za mba hijoro vavolombelona aho za mba hijoro ahoara ianao any elatra sehatra teo am'izay izy za hijoro vavolombelona aminareo tsy nihity tsara le akanjo za ireo mazava aminareo za mifijoroko mahery ve nareo mahery za sa mipino ko mahery mihitsy ny olona mahitanao ko tena zany teny anazy manaraka amboary foana idio tsara aloha ny akanjo satria ianao no jeren'ny olona eny aloha eny de tsy diso akoroa zany ka otozy moa raha matoa sady ny teny ka ny masonao koa zany nefa hafa mihitsy raha masoko efa zatra mahita ka mahitanao isan'andro fa misy olona eo mety zatra an'izany izy mety hafa mihitsy de ozy ka ny olona raha ozy izy lina be non mety tsy le zavatra ny jironao zany na lina azy
mety marina nge zany tsy efa nitantaran'izany taminareo a jery gospel zay sy le rahalako nde mandeha ohatra zany daholo ny zipon'le vehivavy le miaraka hitanareo rehefa mira moa de le manao an'le hoe de ty misitona manao hoe zay ko teza manao tsara raha jesosy tsy ataoko moa le hira sao de tezitra le tompony fa tena nanitan'izay zay tao am'le inona le tam'izany le misy le atao amin'ny tiko amin'ny rahavalo le fivarotana atao amin'ny rahavaloma nisy an'le velodrome moa tsy tadidiko ny anaran'io le ohatra ny koanakely io de fijerevana spectacle de tao tam'izany a avoavo le lapiazo efa avoavo le lapiazo ohatra zany daholo ny sipon'le olona izy mira nanananana sady misitona daholo fa zay ko voaka zay a faly ny olona hoe nahazo hery non zay tsy hoe faly hoe nahazo hery tsy izy jesosy tadidinay tao anaray ary tsy nisy tao tsy izy zay sy le zanokolahy mbola jilajilamo tam'izany ina le sa mba tadidin'la tam'le toroteny leo miezany fotsiny zay mitovy antsika izy lao tsy ananisy tadidiko de zany a na tsara be ary ny hira ataonao na tsara be ary ny toroteninao de ny maso a tsy mba eny fa io zay mahatonga ny hoe tandremana ny fahamasina ny altara nisy an'izany eo amin'ny nomeria tandremo tsy ho hita ny fitanjahanao izy izy baiboly zany teneniko aminareo zany a maharingana nge zany ny olona zany mieritrehitra hoe mivavaka nefa ringana daholo ny tao am-piangonana satria ny fitanjahana no hita tao anatiny mazava aminareo hoe zany resahako zany de zany a maharingana miainga ao am-piangonana tsy ao tokantrano foana ny maharingana ny olona de andao ahitsy zany atao inona hoe zany ahitsy zany ka izy any mpiomana pastera tsy mbola manana akanjo masina mo tsy problème manaova bobo le akanjo bobo le ohatrany tony de lavahana lohany a de ajoboka fotsiny ao anatiny eo le izy renge azo atao reny tsy toko misy manao bobo azo atao an'izany de manao an'izy fa manjary lasa manimo de izy na inona nidira zany afandiganana ka maharinga an'izany ka aloha tonga de le zava-misy mihitsy ny teneny hoe maharinga an'izany zay mivavaka lasa ringa an'izay satria zavatra hafa ny ao anatin'ny lohana eo a lasa tsy fivavahana tsony ao anaty de misy zany zavatra mitrangy zany de mila ahitsy mila atao inona hoe zany mila ahitsy zany mazava amitsika daholo zany a inona ihany koa le teresaka teo hoe andana miasa de rehefa miasa eno tsara ny toromarika Jesosy de rehefa eno tsara ny toromarika Jesosy hoe alay vonitsondro voalohany de tsy nitsondro faharoa tsy ny fahatelo tsy ny fahaefatra fa nitsondro voalohany rehefa maka valim-bavaka ianareo a de aza hovaina am'le tianareo le valim-bavaka tsy izy tianao le valim-bavaka ka raha nytiako arivo isan-jato fa raha nitsondro faharoa na lay mipetera tsy sekela tao anatiny fa nitsondro voalohany ihany fa nitsondro voalohany no nisy an'izany sekela izany no zany rehefa manoranao Jesosy a de arao atsakany sy andavany daholo hiraketsika de afaka tatazana fa zao re olona vokatra re androany a za mino fampiany zoma fanavozana efa niova tamin'ny fanavozana ny saina tsy mila sokirina be io any apostinare io fa ndao toanana tsy mba nahafinaritra anareo ve aloha ny fianarana androany de toany ara ny asan'i Jesosy so ampatira vo ankatezo de ataovy mba raisy mihitsy zay mba hitana hoe tiany anoana koa anjany sampana katezo zany a sy ny fiangonana ho voninahitra Andriamanitra ray zany ndao aloha anao hira anankiray aloha tsika sady isotro rankely a o mandrosoa ry mpanaraton'i Jesosy a zay no paiko azonao ka mandrosoa o mandrosory naratony je zay no paiko e zay no paiko azotsika ka Jesosy o Jesosy ray sokaro e ray no miangaemi Vikiuna detsy mandrosoa milalina kokoa de raha sitrakareo ataovy mitsotra foana le vola raha mba mety ianareo rehefa manao fanatitra de famangina vo mitsotra tsara mihitsy a le vola mba tsy ho sahirana ny diakona mba nina moa mipanatrika zoma fanavozana zany tena olona niova fisainana mihitsy
ny ovafala ataovy mitsotra ho an'i Jesosy dia atsady sofrano rehefa manome azy ianao hoe Jesosy afoko ty ho an'ny sampana anaovana ny asany dia atao fa ho hitanao fa tena oneran'Andriamanitra avy za teny io misy mahafo nefa ny mitombo fananana trany ho ny tenin'ny soratra masina rehefa avy eo dia ny fantaniana avy any aminareo sisany ho andrasana zany dia mamarana itsika rehefa tapitra ny fotoana rehetrarehetra zany dia fanatitra rehetrarehetra araka izany dia avitolontsika raisitsika aloha ary ny mandeha antsika aloha fa fotoana sady hipetraka kely any Ezekela 18:23 Ezekela 18:23 mamitipitina an'le resaka rehetra teo amin'izay zany Ezekela 18:23 antany mantsy ianareo hoe aiza daholo zany soratra masina zany paster Ezekela io le resaka voalohany tam'le ranganana anjanaka mianada tena tsitrany mihitsy ny afafatesany ny anankiray am'ireo dia afaka mametraka fantaniana amin'izay ianareo sy any amin'ny radio onjapeo 105.6 FM any amin'ny alalan'ny 34 51 105 06 na ny 033 62 65 06 raha maheno ianareo any amin'ny ina moa any atokantrano any raha misy fantaniana mahakasika an'le hoe azo ialana ve mifandringanana raha te hiala mifandringanana dia zany voalaza rehetrarehetra teo zany mila mitsinjo namana mila tiany namana mila miasa mila mamelona ny ankohonana arabaony ao akaikinao mila manana fitiavana mila mitsikitsiky zany izy daholo zany mila manao fitafy mendrika tsara fa mahatonga mifandringanana daholo zany mila makatony tenin'Andriamanitra zany fa ialana mifandringanana daholo zany Ezekela raha mba sitrakareo misy anankiray mamaky an'izany Ezekela izany mafimafy Ezekela 18:23 ao ary misy anankiray makity anoloana mba mangataka anankiray mamaky fotsiny an'izay Ezekela 18:23 mailaka kely ny mpanompon'Andriamanitra mamaky an'izany Ezekela ndao rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy moa sitraka akory va ny fahafatesany ratsy fanahy ho Jehova Tompo fa tsy ny alany amin'ny alehany mba ho velona izy amen amen manena ho ny tenin'Andriamanitra mo sitrako vany aninona ozy izy iny fanany ratsy fanary dia tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesany dikan'izany tena tsy sitrak'Andriamanitra ny mandringana raha nilaza ny tompo hoe taona ny fandringanana ty taona ty tena tamina alahelo lehibe no nilazany an'izany satria mety efa tena tafakatra loatra ny mba voron'Andriamanitra ny fahotany zanak'olombelona no mahatonga azy ny nanao an'izany fa raha ny baiboly ny jerena dia tena tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesan'ny ratsy fanahy zany noho izany dia tena mila mahalala isika fa tena fitiavan'Andriamanitra ary tsy sitrany ny hafatesany sotra indrindra tompoko dia ohatra ny amin'izany tamin'ny andron'ny Jona zao dia Andriamanitra nilaza fandringanana fa rehefa mibebaka ao amin'ny Jona 3 raha mijery ianareo ny Jona 3 dia mibebaka ny olona tao Ninive dia niemitra tamin'ny fandringanan'Andriamanitra raha mamaky ianareo ny tena marina nge tsy te hitory-tany Jona tena ozy Jona hoe satroko aringa anareo mihitsy higanao Andriamanitra eo amponao Ninive reo satria misy antony maro tao tsy voatanisa androany fa fantatry Jona koa hoe io zao raha vao mibebaka eo reo dia amela andreo ndray zao Andriamanitra satria fantary Jona koa ny famindrampon'Andriamanitra fa rehefa nitory Jona na dia mifona amin'ny fiteny ndrandray ary araka ny voalaza tamy moa zany dia hoe ndrandray rehefa nanao fahoamy fotsiny sisy Jona hoe reo koa nge tsy heno an'izany dia nandeha teteny an-dalambe teny Jona pepahy ianareo ponina eto Ninive fa raha tsy zany ho avy mifandringanana ny Jona io zany nahoanina tsoamy fotsiny fa nitoriny fotsiny fa gaga nefa ny tanàna fa mpanjaka rehefa nandrean'izany dia resy lahatra hoe tena marina zany hibebaka dia tena nibebaka ny mpanjaka niositra mihitsy tamin'ny lavenina nangataka famindram-poa niemotr'Andriamanitra tsy nandringana azo elana ny fandringanana raha manaiky hibebaka ny olona anankiray ny fibebahana izany naneo fanoharana ihany tsika mamerina ny lesona efa hita hatramin'izay alako mihitsy le sezy ny zanakadala teto ampinanana anykisoa dia nahalala hoe ringany eto ringany amin'ny anykisoa hofaty eto dia tsy teo amin'izy nihinana anykisoa izy no niantso an'Andriamanitra
jereo tsara ngely fanoarana ty le any kisoa teto manontany foana ianareo ahoana kay nidingana fanafahana paster de efa nilaza taminareo baiboly hoe le tantarany zanaka adala iny nge de ampy ampianarana olona amin'ny fibebahany iny any de ampy ty ny any kisoa ty jo ty le zanaka adala rehefa tsarony hoe nanomboka mihinana any kisoa zany tena tsy mety ty fiainako ty tena resy leo anty sigara rongony rorororo tya leo anty kafe lavy tya leo anty fijangajangany tya tena ringa neto andeha hiverina ody any amin'ny dada mody ny sainy dikan'izay tsy azo vonjena mihitsy ny olona ray raha tsy mody alohany sainy tsy terena esana manta fotsiny ny olona io pastera mba esao io zanak'io tsy efa ahoana moa izy niterena fotsiny rineny maditra mihitsy izy io de le zanany zany tereny le mamany esana fotsiny tsotra hoe ahoanao zany terena miala fotsiny devoly fa ny devoly nge tsy terena miala zany fotsiny rehefa tsy mety mody ny sain'ny olona tsy mety esana zany ny olona ray de inany atao apody ny sain'ny olona torina ny filazantsara izy aloha ka raha vao tsy nidinidinika mihitsy no ampy ao anatina asan'Andriamanitra tsisy olana mivaha zany eo de zay le tenenare zany cure-dame zany foana cure-dame non tsy cure-dame foana fa zay mihitsy no lakile le cure-dame mihitsy ny tena lakile raha vao tsy le cure-dame ny vita tsara tsisy zavatra mivoaka eo nanao ino ny olona io nanao kung-fu taizany doany efa nandehanana efa inona zao izy zao ny gradiny inona ny efa nataony fa na inona ny ao anatiny dragona ve menarana ve lioana ve bibilava ve fanan'izy izany maître ny gorona mpianatra azy na inona ny miefi zavatra efa nataony inona ny fomba nanaovany azy le zavatra nataony ve nampidirina tamin'ny vava rano ny sotroina teny Ambatondradama ve sotroina any anaty kibo zany misy ody zavatra ny foana ve manampiasa garbaty ve izy dikan'izany efa tonga any anaty loha mihitsy zany le ody mila koa zany izy atao mihevoka amin'ny rahan'i Jesosy mba ilany le ao amin'ny lohany efa nandro teny midoany koa ve mila hampandrona koa izy zany satria efa nandro hatrany atao zay nge ny anton'le dinidiniky amantarana ny asa tokony atao amin'le olona ny anton'le dinidiniky mbola zakanareo aloha ve zany zavatra resany zany sa fa mihoatra be loatra mbola ao tsara de zay ny mahatonga ny mpiandry mandrilika mihitsy manontany ianao inona le fa natao de aza tezitra raha somary bebe fanontaniana hoe ianao ve fa mba halalana ahafana manapa-kevitra hoe zao zany ny asa atao aminao zao de le zanaka adala mody aloha ny sainy ny torotenin'Andriamanitra ihany no mampody ny sain'ny olona fa tsy moral be ianao isanandro sanandro io tsy moral mialao anareo amin'io mahatony toka an'ity mbola aizany anaovana an'io mbola ataony toka amitsingidina ary mbola zao ary ndana toy izy ihany andana vao mainky koa apprécieny andana toy izy ihany ko tsy vao mainky izy miteny hoe ty ihany mano ihany teny mandana mpeka eo mienimenina eo zany nge tsika metsika moral tsy moral fa tenin'Andriamanitra sy vavaka rahalahy trio amin'ny tenin'Andriamanitra de rehefa manomboka mahazo tenin'Andriamanitra izy rehefa tsy mety meno tenin'Andriamanitra io de ny fiainana no iteny amin'io fa hain'Andriamanitra miresaka amin'ny fiainana io fiainana io de afaka ananatra olona anankiray mazava aminareo hatreo anarina hoy ny tenin'ny Job amin'ny fanaintainana eo ampandrina izy jereo fa misy an'izany ny Job 34 sa 33 anarina amin'ny fanaintainana eo ampandrina izy ndasy aloha jerena ihany aloha zany so de 10 zany teniko zany Job firy moa zay Job 33 ndasy aloha zany Job 34 vary Job 33 de fa hitatsika fa tsy amerina be an'io tsontsika 33:14 le fomba itenenan'Andriamanitra miteny amin'ny nofy Andriamanitra oui teny aminy efa haitsika zany fa Andriamanitra koa miteny amin'ny alalan'ny fanaintainana de jereo i Job io hoe anarina amin'ny fanaintainana eo ampandrina izy misy marary eo ampandrina no ananaran'Andriamanitra azy fa misy ndray ongotan'Andriamanitra ongotan'ny Satana ny fananany rehetra ananaran'Andriamanitra azy de io fiainana io amin'izay no miteny hoe ndry mihinana ankisoa sisa Jesosy tsotr'zao mihitsy ny fiainana taloha de eto mariako tsara eno tsara ndray ty fanazavany ty tsy mitovy ny fananaran'Andriamanitra sy ny fisedrana zavatra roa tsy mitovy zany le fananarana de hoe mafiatoka le olona de anarina fa le fisedrana de hoe efa ao amin'ny tompo le olona fa sedrain'Andriamanitra zay le hoe mahay voky ary mahay nona ihany ko fa le resantsika de hoe kapoka Andriamanitra mihitsy de rehefa nody ny sain'le zanaka adala de nitodika anakany amin'ny rainy izy jere tsara le dingany fanafahana ho antsika le pasteur na hiraka manao dinky reny
aloha aloha le olona omena tenin'Andriamanitra mba hapody tsara ny sainy hoe ary tena tsy nety marina ka inona nalaza azy iny a, tsy nety marina ka le manao aramarsio a, fa misy a rehefa mpino FVM mbola manao famadihan-drazana satria tsy ampy ny fampianarana. Dia ameo tenin'Andriamanitra izy fa aza moral hoe ny tsy mampety ny famadihan-drazana dia zao sy zao avy, tia ny tsy mampety azy tia, dia iny mampody ny sainy hoe marina izany. Ka rehefa mody ny sainy dia aloha izy hitodika any amin'ny Jesosy, aza atao mitodika any aminao izy, teneno izy andany ianao miverina any amin'ny Jesosy. Zay le niresantsika hoe to be back in the Jesus, mibebaka ao amin'ny Jesosy, miverina ao amin'ny Jesosy. Ka ny olona ray tsy azo atao délivrance raha tsy miverina makao amin'ny Jesosy. Mazava aminareo ve zay aloha? Zany hoe mody ny sainy, verina izy. Dia jere tsara ozy izy tsika, eo foana le dinika, rehefa hiverina ao amin'Andriamanitra izy a, dia tsy hoentiny tsony le ankisoa manaraka azy makany amin'ny dadany. Tsy hoe ty le ankisoa dia aloha ty hoentiko makany amin'ny dada, aloha ty ankisoa dia bataina koa hatramin'ny kisoa. Andolo kisoa aloha iarakitsika. Tsy hoentina manaraka any amin'ny dada ny kisoa sy ny ankisoa. Dikan'izany a, ny olona teo afaka dia ajanony eo ny fomba ny taloha. Ajanony tanteraka hoe tsy mila anareo tsony a, tsy hamana any kisoa tsony a, ajanona mihitsy ho afa, tsy hoe hoentina mandeha maka, ajanona. Afoko ny anody gasy, raha nanao kung-fu ianao, afoko reto kimono rehetrarehetra, afoko ny pidogi, afoko ny motsako, afoko ny sabatra. Reo dory any daholo fa anarany daholo zany a, fa naniko tononina mantsy mba halalanareo ny anarany reny. Ny ateo pidogi a, ho an'ny mpiandro mila mahay an'izany. Bararata kely zay izy a, dia lavalava ohatran'ny ty ny abeny, dia atao maranitra ny lohany. Pidogi ny anaran'izay. Ka raha nisy nanao kung-fu ianareo, dia antanio le olona mbola any ve le pidogi, mbo ianao koa zany mba miseho mahay mbola any ve ny pidogi anao e. Tonga dia fantany ary tena mahay koa le mpiandry a, mbola any toboko amin'ny pidogi ako. Azonao manjary ohatrany hoe dia tena tsy mahay, fa mba mila mahay an'izany tsika. Bararata kely zay pidogi, soraty fotsiny amin'izany amin'ny teny gasy hoe pidogi e, ohatrany hoe dogi, tonga dia dogi, zay fotsiny anoratana azy ihany, pidogi. Dia misy le sabatra, dia misy a le gaine ihany koa, gaine le fatao eto amin'ny kibo a, efa nianarantsika izany. Dia ao anatin'iny gaine iny a, misy paosy kely zay a, dia misy ranomanitra kely zay. Dia ireo dia diavina voalohany. Sady efa mamely vahaolana iny koa satria misy olona niantsona maraina hoe pastera misy olona kung-fu aty, inona sy inona avy no tokony ho fantatra. Dia zany. Dia ireo a resena lahatra moramora izy tsy mampety an'ireo. Dia avela an'ireo hoe ty tsy manao an'ity tsony a, ty ny akanjo fanaoko taloha, hiverina makany amin'ny dada. Dia afony daholo a ireo rehetrarehetra io. Dia miverina izy makao amin'ny dadany. Dia rehefa ao amin'ny dada izy a, tsy manafaka ny tenany izy akory. Zay mihitsy ilay mila fatarina. Tsy ianao ny manafaka anao fa Andriamanitra ny manafaka anao. Tsy mahova ny sorany leoparda. Jereo fa misy azy zany ny Baiboly. Tsy mahova ny sorany. Noho izany ny olona tsy terenao miovay ianao, tsy vita an'izany. Fa teneny hoe manatona ny Jesosy ianao fa hainy manova anao. Ny ilain'i Jesosy zany dia le olona manaiky anantona azy hoe tia Jesosy vonina iova. Ianao vonina ny andrasany zany. Rehefa vonina izy a, Dios'Andriamanitra hoe za koa vonina analandreo anatinao ao. Dia tenenina mihitsy le olona hoe averimberinao amin'ny sain'le olona, ianao mihitsy mila manapa-kevitra, ianao mihitsy maninona tsara hoe ianao mihitsy mila manapa-kevitra, averina, ianao mihitsy mila manapa-kevitra. Fa io a, raha vao tsy resy lahatra zany olona io a, tsy tapa-kevitra reraka ianao mandroaka ny devoly ao anatin'ny olona io. Fa izy mihitsy aloha mila tenenina hoe ianao ve tena resy lahatra fa tsy mety tsony. Dia reto ny tenin'Andriamanitra hoentina mandresy lahatra anao reto avy. Raha vao anteny izy hoe oui, resy lahatra, dia zao ny anaovanareo azy. Rehefa resy lahatra izy dia asaina mibebaka, miverinao amin'Andriamanitra. Dia rehefa miverinao amin'Andriamanitra izy dia tapatapao ny antenina fifandraisany amin'ilay fiainany teo aloha. Ianareo koa mila manapatapaka. Efa pratika zany omeny zany, mba tsy hoe lava be le resaka fa tsisy zavatra. Pratika zany. To be back mibebaka, tapatapahany antena fifandraisana satria lasa misy fifandraisana amin'ny ankisoa sy mifofofofona ankisoa izy. Tapahana le fomba teo aloha, tapatapahako amin'ny anaran'i Jesosy ny antena fifandraisany amin'ny dohany. Taiza ny dohany nandehananao? Teny ananina, teny ananina, teny ananina. Tapahako ny fifandraisanao tamin'ny dohany teny Ambotra Biby. Tapahako ny fifandraisanao tamin'ny dohany teny ananina. Tapahana ny dohany fifandraisanao amin'ny Dadarabe teny ananina zay namehody anao. Tapahako tsy anakely satria ianao mandroaka dia olona any mampiditra ao anatin'le olona foana. Dia gaga ianao fa tsy mety afaka le olona.
de ringana le olona ny afarana maty an'le olona pastery satria tsy nety tsara le tsy ampy le dinika moa tsy nytapahanao de tapatapahana ny antenina fifandraisany am'le doany sy dada rabe sy le inona moa le pacte rehetrarehetra nataony tany na formation ininy tapatapahanao fa izy koa mila ampitenenao mihitsy hoe zary satana tsy mila anareo tsony akoatra ny fibebahana de mila fivere inona moa fanapahana ny antenina de mila ihany koa divorce am'le zavatra natao soraty mihitsy ataovy majuscule zany tenenina aminareo zany sy maika be zao afatra zao mantsy fa be de be loatra ny olona tsy mety afaka tsy mety afaka tsy mety afaka tsy mety afaka amin'ny sigara tsy mety afaka amin'ny fijangajangana tsy mety afaka amin'ny toka tsy mety afaka amin'ny inona moa ty zavatra mangejazy de mila manao divorce te mihitsy mivavany hoe zary satana tsy mila anareo tsony saraka tononona mihitsy za tamina pitra fanany dragon tamina nanao kung fu de nanao méditation banjina an'le ligne médiane tady an'izany tao de niditra tao amiko mifanahana dragona rehefa tsy mila azy tsony za mihitsy no miteny za tsy mila anareo tsony za tsy mila anao tsony ary dragona fa miala ao anatiko am'izay nareo zany mila miteny an'izany le olona ianao zany raha teo afaka sigara zao ray tenenana zao teo afaka sigara de rongony teo afaka mifijangajangana mila miteny mihitsy mivavanao soratra masina no milaza hoe amin'ny vava no itenenana zahoana famonjena za tsy mila anao tsony sigara de tonono ny anaran'le sigara tsy mila anao tsony tonono mihitsy tonono mihitsy tonono mihitsy tsy mila anao tsony ary dragona tsy mila anao ry sainzy satria nanao sainzy tam'izany tsy mila anao tsony ary lioana tsy mila anao tsony ary miana rana ela tsy mila tonon'le olona marary tsy ianao mpiandro no anontonona zany fi izy mihitsy ianao rahalahy tonony amin'ny vavanao mihitsy hoe tsy mila anao satria ianao no napitra an'io tao fa tsy zay mpiana ianao manonona de ianao miteny hoe tsy mila ataovy reny satana amin'iny fotoana itenenany iny maheno tsara mihitsy hoe ahoana tsy mila atsony ho aza amin'ny ataony amin'ny fony ray manontolo mihitsy fa mpitady aloha izy satana manomboka eo fa zao anefa teneno izy fa tsy fanahosany ao anatinao hoe fa maneke am'izay ianao am' Jesosy de asaina manaiky an' Jesosy ho tompo ny sy mpamonjy ny fiainany angany izy manaiky azo mazava hoe zany resaka tenentsika zany mandray an'le fahefana lehibe am'izay izy zany Jesosy manaiky anao vitsy zay za kosa tsy mila anao satana efa tonga Jesosy satria efa nekeny izy efa niala atao am'le angosoa atao am'rainy dada manaiky anao de ozy ny dada hoe tsy mialako anao anaka iza no nikitikitika anao tansina matoko reny androany ozy izy dada eo matoko dada reo no namono ana reto dragona sy mena rany reto tia za tsy mila anareo tsony io dadanay io efa io dadanay miala ohatra za mihitsy ke le endrikendrika le izy za zao efa io dadanay tsy mila tsony tenenao mihitsy hoe tsy mila dada faly dada ay tsotra za am'izay ny tianao tsy mila an'ireo tsony dada Jesosy za tsy araka am'reto kalan'olo reto tsony tsy araka am'ty fijangajangany ty tsony tenenina mihitsy zany averintsika eto foana hoe tiasa ivitenen'le marary mihitsy zany za tsy mila intsony tsy manao pacte intsony amin'ny formation tsy mila zany tsony saraka mihitsy de asay vo miteny ny vavana na ho faty na ho velona hijanona aminao dada de asaina manonona zany izy vity zany zavatra tononony zany de efa eo Jesosy manoloana zany afao am'izay de zay am'izay le olona vo ampandrona ampisotrona rahan' Jesosy satria misy ody lasany anatiny any de asaina tsy mampaninina mihitsy hoe sasana ampandrona hatrany tapindokatra ny apaladia atao manao gararaka sasana ny tanana sasana ny tongony zay le fampandrona nalanandreo odiody rehetrarehetra any amin'ny sofiny any amin'ny masony de tapatapahana am'izay ny antenina fifandraisany tsy manan-kery tapahana ozina am'izay mba tsy anaranaka any amin'ny tarana ny fiverenan-dalana izay nataony io oke olona io arinan'izay zay izy ny atao hoe afaka amin'ny fandringana mazava sa tsy mazava zany misy fanontaniana aveo mazava sa tsy mazava zany raha misy dingana zany verina ny sain'le olona mody ny sainy avelany ny fomba ny rehetrarehetra dorana any daholo reny tsy arinany amin'ny WC akory dorana any verina makao amin'ny dady izy bebaka ny dikan'izay manapaka ny antenina fifandraisany amin'le tany arina rehetrarehetra tany izy dingana manarak'izay vity zay mila miteny ny vavany hoe sary satana tsy mila anareo tsony tsy anareo tsony fa za manarakaraka anantsony fa efa atao amin'ny dada tsy afaka mandroaka azy ianao raha mbola tsy ao amin'ny dada anao matiny eny an-dalana eny ianao da naingana aloha makao amin'ny dada de teny hoe tsy mila efa io dadanay dana mahalany
fa maheno an'izany satana. Vita zay de raiso dada tia toy izy dada hoe ianao mbola tsy afaka miditra ato trano fa andana mahandro aloha. Ampandrona de ampanaovana fitafiana vaovao, toetra vaovao ntikele fitafiana, toetra be famindrampo, toetra vaovao, be fitiavana, lasa tsy tia mialina, zay le toetra vaovao. De ameny peratra, iny le fanekena ntikele peratra. Manao fanekena aminao zanako fa ho zanako ianao. Ity le zaza efa very fa hita indray le efa maty nefa velona indray. Zanako manomboka io. Zay ianao no afaka mifandringanana antikan'izay. Azo elana ny fandringanana raha manaiky an'izany ianao. Mba tsofina rano mihitsy ianareo mba ho afaka amin'ny fandringanana. Raha zao tarehinareo zao de tarehin'ny olona tsy ho aringanareo. Sotra toko izany mihitsy. Sotra tompoko, zay izy amin'ny akapehany. Ka rehefa roana de voly le olona. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manana fahefana tsara mihitsy le mpiandry miteny an'izany. Efa namerina an'izany tsika teto fa tadidiko. Fa mamerina an'izany ihany. Aza mba mandroaka de voly tsy amin'ny fahefana an'izany mihitsy. Fa tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanjinonao tsara mihitsy amin'ny maso. Miala ianareo satana ao anatin'io. Ka le olona roana koa miteny hoe miala ianareo ao anatiko fa za koa tsy mila anareo intsony. Izy roa reo tsy maintsy ampiarahanareo. Raha indrindrindrindra raha demoniaka be le olona tia somary tsindrina fanotelony fefa-tsarokona meriny. Tsy olana mihitsy tsy reraka mamerina azy. Rehefa demoniaka be ny olona sanana misy devoly de tsotra ihany. Tsy avela hitsipatsipaka fotsiny analandro le olona demoniaka. Averiny. Aza avela hitsipatsipaka fotsiny andany andro sy horeraka fotsiny izy. Sao atao. Ianao rahalahy na ranabavy. Aza manaiky ianao ho ampiasain'ny satana. Mazava zay tsy fanaosany ao anatinao fa fanamahery. Noho izany aza manao an'izany hoe ka zany pasteur raha vao tonga le devoly de mitsipatsipaka. Tsy mitsipaka ianao fa mahery le ao anatinao noho ny amin'izao tontolo zao. Mahery maninona hoe mahery. Maninona mahery. Afaka tenena afaka. De zao ny ataonao rahalahy. Ianao tsara zany resahany zany raha vao heninao le devoly fa mitady anelo. Toero amin'izay hoe mialinareo fa za tsy manaiky ho ampiasainareo tsony. Tsy manaiky tsony amin'ny anaran'i Jesosy. De raha vao mitady hetsika de teneno za tsy manaiky tsony ary satana. Angany ianao manao an'izany. Fa reramainy eo nareo nanareo fotsiny androakan'io devoly eo izy mitsipatsipaka fotsiny eo. Mazava amintsika zay le marary mihitsy no aprisy ho anohatra. Izy napitra io alika eo an-trano de alao izy namoaka azy eo ihany. Tenena izy hoe ianao mihitsy mandroaka azy. Fa raha manana alika eo an-tranonay ka manaikitra de nareo na saiko miditra eo manala an'io nareo kekeriny io raha avy eo. Fa zany taiza sy namahana azy tao mihitsy no mandroaka azy. De tsy miverina tsony io. Mazava sa tsy mazava zany. Fa nareo mandroaka le olona mitazona. Nareo mandroaka izy ary miazona an'le izy. Ny fomba fihazonana devoly angeny tsy fandroahana azy. Jesosy ny teny toeriny devoly de andosy. Le olona tsy mandroaka fa ianao ihany miala ny devoly. Izy midiridiry fotsiny mijery ny voamasony hoe inona ary ny voamasony ty olo ty. Misy inona ary naty iny fa izy mihitsy no asaina mandroaka. Miala ao anaty ry satana. Miala ny devoly ny dragona. Miala nareo fa tsy mila nareo tsony izy. Aingana miara mandroaka. Miala nareo. De efa nijoro vavolombelona nareo an'izany fa nisy an'izany iny moa tsy adiniko mihitsy le tena sabotsina miaina. 7 andro ny asana tsy netiavaka farany. Tsipatsipaka le vehivavy côté lava be mandaka. Bon zaho tsy reraka raha izy fampitazona aminao eto foana ianao koa lava ranjanana be mihitsy. Tonga zany mandaka tonga de aty amin'ny vavanao aty mihitsy. Ratsy so ihany fa mba mahay miala kely mieskiva izy miviteny tanora zay. Miala fa mamely zany fa misy tromba mantsy le ranabavy io izy lava be mandaka izy miala. De mba natsona moa zany pasteur tonga avy zange tsy superman na koa zany afaka ny devoly eo. Nareo raha fa firy tao tsy naro. Mba tongava moa tonga tao ihany sady efa natahotra Jesosy eo. Za zany miandrandray le mpiandry rety io mihitsy pasteur Josie Alain. De zany mietrera zany hoe ifa io dioza Jesosy eo. Reto sao manatena be an'izany mihitsy eto nefa za koa reto Jesosy mbola manda. Ina reny tokony atao amin'ity olo ty Jesosy. Rehefa nesana amin'izay tokoa ka le vehivavy nietsika devoly amin'izay. Takataka miakatra eny ambony seza. Tsy manam-potoana be ilalaovana amin'izany kosa ary satana. Amin'ny anaran'i Jesosy avereny ny sain'i Jesosy sady raha metrahako tanana alohan'le vehivavy de miverina ny sainy. Azafady tompoko ianao ve teo afaka? Eny pasteur. Ianao ozy ianao fa teny midoanina Ambatondratamo? Eny. De hoe nametrahana tromba sy daty tao anatinao? Eny. Ianao ve mbola tia an'le tromba sa tsy tia tsony? Tsy tia tsony avereny mafy mihitsy. Tsy tia tady hetsika ataovy mafy ka
tsy tia tsony tsy tian'izy tsy tian'Andriamasara teneno tsy mila anareo tsy nar'Andriamasara avereno tsy tianareo tsy ataovy mafy tsy tianareo ataovy mafy tsy tianareo an'Andriamasara sady nyteneniko mafy avere mafy zay zao soa meko anao na soa ianao anohatra de iara-iasa aminao na soa mifona aminao fa analakanjo de mifona aminao fa ody fa reraketo raha ifampitazana aminao fito andro raha mpiandry ny asa taminao hoe tsy afaka mihitsy io fa zao tsisy azany de volo tsy afaka zany manala baraka ny Jesosy zany manala baraka ny Jesosy zany fa nga Jesosy nga kely endaka kely na hoe voamalina no nisy an'izany Jesosy ko hoe tsy nety afaka fa Jesosy fona raha miteny zany fa zany Jesosy zany mpanjaka ane zany tsy bibikely marary maso ary zany na mitovy amin'ny kalan'oro kely ihany Andriamanitra lehibe zany tsy mitovy amin'ny kalan'oro tsisy itovizany zany mihitsy mahery ny Jesosy tsika mahery manafaka izy manina izy manafaka sao soa na ianao manohatra miara-manalo na soa ozy ianao hoe mbola mety amiko ty pasteur za ody miatozy mpianana ozy le teo andray pasteur de lozatsika le olona ingeo hitanareo am'zany izy raha mitsipatsipaka fotsiny atao andraraha de tsika ny avelany tazitazona araky ny tanàna izy amin'io vatapenily ngeza be izy anankiroa na miazona anazy rehefa tsy vita izy hoany andeha azona anio zay firy rahalahy fotsiny eto nareo vehivavy daholo fa rehefa tsy androky ianao fona aminao kosa pasteur tena vonina iala tenenao Jesosy vonina iala vonina pa Jesosy iala eny ary manohatra ianao manomboketo maninona hoe manohatra maninona tsara manohatra vonina ianao vonina ao ary Jesosy vonina olerana bava sao raha vao eninao le ohatra mangiritsiritsiritsiritsiny satria anao nyteny hoe rehefa ho avy le devoly de mangiritsina be pasteur tonga de manohatra ianao manombokeo de teneny hoe za tsy manaiky dominenareo tsony satana efa ny Jesosy efa zay raiky za ok vao ny vavaka am'izay zay andeha androka amin'ny anarany io soatady hetsika alefa tonga de izy am'izay amin'ny anarany Jesosy mialy anareo Andriamasara mialy anareo de nanomboka nanohatra tsy verisainy zany ianao tsy verisaina amin'ny anarany Jesosy tsy manaiky verisaina tsy manaiky andevonareo tsy manaiky tena sady nytomany tsy manaiky fa miala tonga de am'izay ozy izy nandoa am'izay io fa miala ary satana miala am'izay alefa ary Andriamasara miala tao am'izay iza koa nao kalan'olo be miala tao miala tao am'izay tapitra ny 15-20 minutes nandoa be am'izay izy darabaka andray mandeha tonga de mitsangana ianao amin'ny anaran'i Jesosy mandraky tiany androany lasa mpiandry izy amintsika miteny zao ozy izy nareo hoe efa renay zany pasteur ampiaro ary enao mahitsy ny ano mila mandroka azy averina ihany ny devoly tsy miandry mpiandry mandroka fa ianao aloha voalohany de mpiandry manampy anao sisy noho izany volavolainy sainy vahoaka kristianina fa raha teo afaka mifantrano tsika sasy ianao mihitsy aloha mila manohatra ny voalohany mandroka ny devoly mifantrano mila mijoro tsy miandry hoe pasteur anay lozany zao reo mangala bolao am-piangonana inona ny raha inao an'izany mifanahanao ny mivery ao anatiny io fa ianao sy Jesosy aloha no mifampijere mazava sa tsy mazava zany aza rehefa ty am-piangonana azavarina amin'ny tsara ny hafa mijery de ho voavonjy ianareo aza mijery olona zany ianareo Jesosy jereny de za Jesosy tsy maintsy afaka de io fantrany io tsy nateraka amin'io anao fa roay foana tsy misy nateraka hantra miala ny devoly mifantrana ato aminay devoly mifanovamaso roay daholo de tonony ao aminareo foana ny fiadanana neo ho amin'ny tokantrango fiadanana neo amin'ny tokantrango tsofoko rano ty voly ty Jesosy ho tahaka mofo dimy sy azan-drano itombo avy za teno ary iveny tsy manapahataperana izany de tsofo rano ohatr'izany foana ny vola miditry roay devoly tsofo rano roay devoly tsofo rano roay devoly tsofo rano tonony ao an-tranonao foana ny fiadanana tonony tsy maintsy tafita amin'ny anaran'i Jesosy sady miala ianao mandroso garanti ianao afaka volana vitsivitsy nataona vitsy antso pasteur tongava ty an-trano fanao fanasany zay fa nahazo katikataka nahazo trano zay tafity zay pasteur tsy maintsy tavavoaka ianao mianana an' Jesosy tsy maintsy tafita ona moa le irany hoe tsy maintsy tafita Jesosy alefa tsy tafita fama ataovy amin'ny fo mihitsy alefasy hoe ataovy mafimafy ataovy mafy mihitsy tsy maintsy tafita
teneny mihitsy ny tenanao tsy maintsy mandresy tsy maintsy mandresy aho mandresy azy ataovy amin'ny fo rehetrarehetra mihitsy sy afam ataovy amin'ny fonao mihitsy ny tananao tsy maintsy mandresy aho matsangantsika rehetrarehetra re tsy maintsy mandresy aho famana mandresy aho mandresy aho mandresy aho mandresy aho mandresy aho mandre falifaly lalana mandresy aho mandresy mandresy aho mandresy aho mandresy aho mandresy fan tiaka ho an'i Jesosy ary sodra Jesosy vavaka isika to maro loatra ny fiomitolokony hoe resy zahay reraky zay kivy zay tohatra ny tsisy fanantenana ny fiainany zanak'olombelona dia maro ny olona no miravoravo tanana andro any Jesosy raha mipetraka ny fanontaniana hoe azo ialana ve ny fandringanana ringana ny arety mandringana ringana noho ny tsy fisiny ringana ny fahakamona mihitsy ringana satria tsy manohatra manaiky fotsiny zay olalaoviny Satana manaiky ho fitaovana fa raha manaiky zay manomboka miala eto hoe tapy zay Satana tsy anareo tsony fa anova fomba famindra dia manomboka izay natao hoe zanaky ny mpandresy ary marina sy mahatoky ny tenao hoe tsy fanahosa meko anareo fa fanamahery ho ianao sotra indrindra Jesosy raha misy aminay resy lahatra fotsiny androany anomboka anao dingana tahaka n'ilay zanak'adala hiala eo amin'ny toerana na hazatra isan'andro san'andro io misy aminay nge manao tahaka n'ilay lehilahy jamby misy ny jamba Jesosy miandry mangataka fotsiny eo zara raha-mba jamba misy ara-mo mamorona fahajambana mihitsy mba hoeti mangataka misy mamorona aretina mihitsy mba hoetina mangataka misy mamorona olana mihitsy mba hiantrany hafa sitrana sakafo hohanina androany any dia reny olona reny dia manantena tsy misy amin'ny fiainana satria mamorona mba azahoana zay mba ilaina androany fa ny anay androany resy lahatra zay hitsangana tahaka n'ilay jamba ampy kosa aloha le mangataka lava ampy kosa le miandry fiantrana lava fa andeha hitodika ny aminao amin'izay hitady anao zahay anantona anao zahay anao divorce amin'izany fantrany tsy maintsy mitrosy tsy maintsy zao hoe miady lava manao divorce amin'izany anohatra zay hovaina ny ao an-trano ny endriky ny trano anomboka hiarahaba ny vady aman-janaka na dia mety molotra lava be tezidava ary ny ao an-trano ao dia ho ataona ihany ny fiarabana aloha hozarinay ny tokantranonay ny ankonanay mifampiarahaba manao teny mamy ao an-trano ao mba hanananay fiadanana Jesosy na ny any tokantrano any ary ampianarinao mba hifankaty amorona an'izany atmosfera vaovao ao aminao zany Jesosy so nge mahamenatra indraindray Jesosy fa ny asamy kristianina raha fampilonjolonjo be fampitorotoro eny amin'ny tribonaly ihany zany nge ny zava-misy fanenjika fanaratsy mahamenatra mampalahelo zany ampy zay raha mbola misy koa ny feo sy ny vava hitoriana dia ampy zay Jesosy eto amin'ny zoma fanavozana sy fampiorenana atoronao ny olona joroa amin'izay ianao androany sahy manohatra araka ny tenin'ny soratra masina hoe manohera ny devoly dia andositra anareo izy sotra indrindra Jesosy manomboketo Satana tsy avelanay anjakazaka ao tokantranonay zany tsy resy zany zay tsy fahafatesana akory zao tsy farafahoriany zao tsy vita androany akory ny fiainanay mbola misy fanantenana azo iainana rapitso ary mananteny zay fa mbola ho avy ny maraina Jesosy noho izany dia anao divorce zay amin'ireo devoly Satana maro be zay nangeja sy namatotra anay ireo manomboka androany ninina Jesosy mety zavatra nytenenin'ny Satana namatotra anay dia averinay foany zany misaraka amin'ireo zay tsy mila andreo samy miteny hoe misaraka amin'ny devoly Satana tsy mila kalanoro tsy mila vazimba tsy mila zany fombandrazana mamofady fombandrazana famadiandrazana fa misaraka tonao mihitsy misaraka manao divorce amin'ny kalanoro vazimba zaza vavindrano zaza la misaraka fotsiny teneny amin'ny divorce teneny mihitsy manao divorce amin'ny fijangajangana
amin'ny fanompo-tsampy, amin'ny ara-marsio, amin'ireny filalavan-dratsy, misaraka. Tonono hoe tsy mila anareo a, tsy mila anareo a Satana, tsy mila anao ary Lucifera, tsy mila anao ary devoly a. Misaraka fahasiahana sy ny fitabatabana, misaraka amin'ny anaran'i Jesosy, misaraka. Tonono fa eo akaikinao koa le Satana maheno, teneny hoe tsy mila anao tsony a, misaraka aminao a, teneny hoe leo anao a Satana, leo a Satana, leo mifantrana terinao an-tranonay, leo fandrianana hoentinao midoakona, leo an'izany a, leo a Satana, leo a Lucifera, leo an'izany a, tsy mila anareo tsony a. Sigara paraky, fijangajangana fanompo-tsampy, leo a, tsy mila anareo tsony zay. Misaraka tsika manomboka androany, misaraka tsika manomboka androany, misaraka ampy zay. De atao mitsy hoe tapatapahako ny fifandraisako amin'ny devoly Satana, tapatapahako ny antenina fifandraisana amin'ny kalan'olo, tapatapahako ny antenina fifandraisana amin'ny doany, tapatapahako ny fifandraisana amin'ny bara, tapatapahako ny fifandraisana amin'ny kalan'olo, amin'ny fiaina tsy hita reo razambe, tapatapahako ny fifandraisana amin'ireo razambe, tapatapahako amin'ny anaran'i Jesosy zany, tapatapaka amin'ny anaran'i Jesosy zany, tapatapaka amin'ny anaran'i Jesosy zany, tapaka zany. Tsy mila anareo tsony a, Jesosy no Andriamanitro. Averimberenao mifonao mihitsy, Jesosy no Andriamanitro, Jesosy Kristy ny tompoko, Jesosy Kristy avy a Nazareta ny tompoko. Mino anao a Jesosy a, mino anao a Jesosy, mahatoky anao a, atsoy Jesosy, vonjeo a Jesosy a, vonjeo a Jesosy a, amindreo fony vady aman-janako, amindreo fony tokantranoko Jesosy a, vonjeo androany, ho afaka amin'ny fahazaran-dratsy, vonjeo a Jesosy a, ho afaka amin'ny fahalemena, vonjeo a, atsoy mihitsy Jesosy a, vonjeo a Jesosy a. Tsy mila an'ireo tsony a, tsy mila an'ireo Satana ireo tsony a, tsy mila an'ireo tsy araka amin'ireo tsony a. Mandrakizay, efa ianao no Andriamanitra, ianao ny tompoko. Atsangano ambony tananao ankavanana, manao fanekeny eto aminao a, manaiky anao ho tompoko sy mpamonjy ny fiainako a Jesosy a. Mino anao a, mahatoky anao a, ianao no Andriamanitra, ianao ny fiainako mandrakizay. Jesosy Kristy avy a Nazareto, manaiky anao ho tompoko sy mpamonjy ny fiainako a. Jesosy Kristy avy a Nazareto, manaiky anao ho tompoko sy Andriamanitro a. Manavao ny fanekeko aminao ndray a, manavao ndray ny fiarahako aminao androany, manavao ndray a Jesosy a, fa tsy ala aminao mandrakizay, anompo anao a, tsy ala aminao a Jesosy a, averimbereny tsy ala aminao a Jesosy a, vonjeo a, reraka fa mila anao a Jesosy, mila anao a Jesosy a. Aza manaisitra amin'ny fanahy masinao hiala amiko, aza manaisitra amin'ny fanahy masinao hiala amiko, mitoera ao anatin'ny foko ianao, tomera ao anatin'ny foko ianao, tomera ao anatin'ny foko ianao. Sotra Jesosy, reo devoly Satana maro be reo amizay, reo fa mianjaanja ary Satana, mianjaanja ary Lucifera, mianjaanja reo kalibosy, reo mahaza velona sy alaza tany reo, ho atsanganay ny tanany misy afony amizay, horoanay sopitehanay amin'ny tenanay, amin'ny fiainanay amizay reo ka tsy maintsy maivamaiva an'izay miala eto androany. Amin'ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta amizay, mafanay mandidy, nol, tenako amizay nareo levona, toery mitsy miala anaty fokoany miala elo, fa tezerina devoly Belzeboba Satana, nareo devoly mitondra arety mandringana, tsy mila nareo a, any amin'ny soroka, somary kapohy ny soroka hoe miala ny taingimbozina hoe miala ny devoly mpanao taingimbozina, nefa mpanao taingimbozina rehetrarehetra miala, anaran'i Jesosy miala, anaran'i Jesosy.
Miala. Aitsany ny tongotra. Aitsany ny tongotra. Miala ny parody. Fandika rehetrarehetra miala. Anaran'i Jesosy miala reo. Levina! Miaramika hoe levina! Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy levina! May Lucifera. May ny asan'ny devily satana kalan'olo. Levina ny kalan'olo na kalan'olo vavy. Zaza lan-drano, zaza vavin-drano. Levina ny zaza vavin-drano. May amin'ny fiainako ray manontolo. Anaran'i Jesosy. Levina. Mila mino ianao fa Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra ao. Mpanao fahagagana. Raha miasa izy ny asakana ho Jehovah Andriamanitra ray. Aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina ka ilaza hoe resy aho. Aza milaza zany intsony fa mahery ianao ny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mpandresy aho hoe manana an' Jesosy. Afaka io vadiko io, afaka io zanako io. Tonoa mihitsy afaka ireo. Afaka io tsy maintsy tafita. Tsy averibereny foana ny teny fahefana. Ao amin'i Jesosy tafita amin'ny anaran'i Jesosy. Noho izany Jesosy ao amin'ny tokantranonay misy asan'ny devoly be korotana. Devoly mampahantra ny tsatoka rehetrarehetra miblôka azy. Iaraka hitodika any amin'ny tranonay indray zahay. Samy mitodika any amin'ny tranonareo dia akipy mihitsy ny maso. Dia misy afo ny tananao iny dia misy afo makany amin'ilay tokantranonao any. Dia tonga dia tandrifiny varavarambe varavarakely mifandrina anaty vilany rehetrarehetra any amin'ny efitrano ray manontolo any. Dia ny devoly be korotana sy ny be korongo. Be korotana be korongo raha koto maditra. Raha vao any andre misara vola. Pangala bola io dory amin'ny afo masin'i Jehovah. Kalan'oro ny zazavavin-drano, zazalan-drano. Roa ihany tsy tia mainty. Jesosy todika any amin'ny tokantranonay zahay. Zany devoly rehetrarehetra zany ataonay tsy tafapetraka ao amin'ny tokantranonao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela tsy manan-kely avy Nazareta. Mafako mandevo. Tokony tsy tia mainty any amin'ny azemany. Devo. Any amin'ny azemany zany. Devo. Mai. Devo. Amin'ny anaran'i Jesosy zany. Devo. Devo. Amin'ny tokantrano. Ay, any amin'ny tranona ihany zany. Devo. Amin'ny tranona ihany zany. Devo. Amin'ny tranona ihany zany. Devo zany. Devo zany. May amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Devony zany. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Rava. Tonoa mihitsy rava ny fanjakan'ny aizinao tokantranoko. Rava amin'izay io androany. Rava amin'ny anaran'i Jesosy potika sy rava. Fatorana tsy manan-kery tsy manam-pahefanao amin'ny tokantranoko intsony. Tsy mpianefa nimetra fankalana. Saotra Jesosy. Amen. Iza mangiritsina be ny tanany amin'le nanao distance tany an-trano izy. Tsy hagnano ambony ohatra hoe mamaina mangiritsina ny tanany. Reny. Dia any an-tranonao any zany misy zavatra mila tena alana mihitsy na pitena sy ravana. Mangiritsina te ioka te andoa. Dia rehefa mifantoka ianao raha mitondra-bavaka olona. Dia akipinao masonao dia ohatrany hoe eo mihitsy le olona. Dia doranao ny asan'ny devoly any amin'ny tapon-doka hatrany. Hoe levina raha mamilava le vadinao. Dorako any anatin'ny vavany any amin'ny tsinainy. Levina tena doranao mila mino ianao. Dia mety mioka ianao nefa le olona any an-trano. Zay zany manaprofa eo akaikinao mihitsy le olona. Zay iny fifantohana andresantsika tamin'ny voalohany iny ilaina. Fantoka tsara foana ianao. Tsy maintsy misy zavatra miova amin'ny fiainanao raha zatra an'izany ianao.
toizo zany isan'andro ataovy aneo ahy tsy resaka abobobo le hoe fampanantena fa tsy maintsy ijoro vavolombelona ianao hoe tao arina an'iny pastera nanomboka nangina ny fitabataba ny vovoan'ny manodidina nanomboka le vadiko nanomboka tena tia nanomboka nisy ohatr'izao fa asa andeha volony ka mahatonga antsika ringana dia ny fanapahakevitsika ny tsy ampy fa raha resy lahatra novy ianao aza miandry ny manodidina iova ianao mihitsy miova aloha za mihitsy miova iza hoe za mihitsy za no mizara fitiavana fa tsy miandry mivadiko ty avy ty aviko za mihitsy no mizara n'izany iza hoe za mihitsy asio foana tsy maty antoka ianao na maty ary ianao amin'ny faneho-pitiavana dia aloha maty ho amin'izany fa zany ny antom-pisiny Kristy zany amarana avy atrantsika vita ny fotoanandroany Jesosy olom-baovao zay ahoana moa ny andry ny olona hafa iova vo iova tsy zany ny fiainana zany manapa-kevitra androany tsisy dia volo mahajanona manoloana anay zany raha resy lahatra fotsiny zay hoe iova hiala amin'izany tsy namantsony zay manomboka androany ary tsy ho amin'ny fanjakany intsony fa efa ao anatin'ny fanjakany mazava zanakao zay manomboka androany sotra Jesosy farana amin'ny fotoana ody amin'ny fiadanana zay ary hotsenanao amin'ny fifaliana any amin'ny tokantrano ho ampiarinay ny fahefana zay nyraisinay teto ho ampiarinay ny fahefana zay nyraisinay teto androany anomboka aneo fitiavana ny vadinay hiarahaba ny ao atokantrano ho safosafonay ny zanakay ho fantany hoe io mamana io dada mba ataonay tsapa ny ankonanay zany fitiavana avy aminao zany fa ianao raha zay raha naditra mbola ny safosafonao foana hoe tiako any ianao anake miverena amiko ianao zany indrindra ny vavanay amin'ity androany ity ho andreo namanay mbola anaty fahalavona na mbola any anaty aizinany mba ho kasianao raha misy aminay tongeto androany manana ankonana mbola ao anatiny atao hoe aiziny na fahadalana mba kasio zany androany Jesosy atao fantany hoe tsy reramaina izy tonga teto fa mpamaly vavaka ianao araky ny tena hoe anaka reko ny fitarainanao ho avy azao amonjy ianao sotra indrindra Jesosy hoy ianao androany hoe mandehana manjono alaivy zay tsondro azonao fa ao ambava zany ny voan'ny sekela hoetiko mamonjy ianao koa dia misaotra indrindra Jesosy iroso zay amin'ny asan'Andriamanitra iroso amin'ny asa fivelomana ho ampiasainay ny talenta rehetra zay anananay mba hahafany mivelona sy miavitra fa tsy hitaraina lava isan'andro mba tsy le tanana mpangataka fa tanana mpamme araky ny teninao hoe mahasambatra kokoa ny mamme noho ny mandray ho ianao sotra Jesosy tia raha ny tananay atsangano mihitsy ny tananao tia ny tanako Jesosy mba atahio rety tanako tia mba ho tanana mpanome tonono mihitsy ianao ny ao ka hivavaka androany ty tanako ty Jesosy ampiasao hosolo tananao hosolo tananao hosolo tananao hosolo tananao ho tanana mpanome Jesosy fa tsy ho tanana mpandray foany tsy angataka lava tsy angataka intsony fa mba ho tanana mamme ho an'ny sahirana beny eny mahantra beny sahirana any mba ho zany ty tanako ty Jesosy ampiasao ho tanam-pahasoavanao raha marary mba ho sitrana zay ametrahany tanana raha nizaniza Jesosy ho kasiany zao dia atsapa ankasika eo manokana izy ka ho fantany hoe velona ny Andriamanitra ao fa hanaraka anareo koa izahay sotra indrindra Jesosy vita teto ny fotoana ody zay terakofy amin'ny ranao ny anjeninao itoby manodidina anay jereo manokana ny katezo ho tahinao ny asany ary zay asa fitoriana ataony mba eo ambanin'ny fombanao mba ataona fanan'olona maro any zany sampany zany ho vonina atrao rery sotra indrindra tomposo ny avinay amin'le vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe rainay ho zao any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra meo any an'io zay anina sazy ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary mifinahitra mandrakizay am'iraisy nitsotro anao avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray anaka efa nomeko anao ny fahefana rehetra ety ambonin'ny tany ka nilaza taminao hoe mandehana amin'izao herinao izao fa indro aombanao mandrakariva amandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ny afatro aminao dia ny hoe aza matahotra azy ianao fa zany momba anao ka ho amariniko aminao ny teniko manao hoe indro fa tsy fanahosa nomeko anao fa fanamahery ary ho amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana no efa nanononako sy nandefasako anao
fa indro ny tanany Jehovah le tsy fofa mahavonjy hiazona anao amin'ny tanana kavanany fahamarinany ka ho marina aminao ny teniny hoe ny any mpanompoka izay efa nividiako tsy mba ho ariako. Saotra Jesosy a itera sy ny ajary ny voninahitra anie dia ho anao tokana irery any a saotra raha eo. Amen. Arovia o tompo atolotro iza ny tena ny te anompo sy ankalala anao meo a ny ery sy ny fare tampo arovitsy overy iza yanjara dia ho tanteraka tokoa any izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fany masina. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro entiko voninahitra rehetra. Sofina rano mba ho mpandresy daholo nareo a tsisy ho resy zany fa mpandresy manana an Jesosy. Rapitso a misy fifadikanina tsatsaresy mosa inenina sonadapatra Nalamanga Varatra dia manasa nareo avy izahay a aiza moa izy Nalamanga Varatra tsara tsatsaresy atsatsiresy sabotsinamiana ho an'izay te hifady anina voninahitr'Andriamanitra ray ho an'izay mila tantely izay mivady mivarotra tantely a miaraka amin'ny fikrimi moa mazava ho azy dia afaka zany a ianareo amin'ny resaka aminay na confiture anohanantsika koa ny any atsimo a izany. Saotra toko veloma daholo nareo e. Saotra tompoko dia tahin' Jesosy daholo a ny any amin'ny radio sy ny any amin'ny Facebook any a ho voninahitr'Andriamanitra ray. Mbola malalaka ny altara afaka mandohalika ianareo mivavaka mangataka amin'ny Jesosy. Saotra tompoko.